Demant. He can put this man away. So, but you was the Bogalipsi. Man, Pandis, chicken. Okay, sorry, Nana Demant, I'm sorry to say, Mr. Ten outside of me. Mr. and Bola mute over there. Mr. for you. Try to send mute. I saw an antum told us about Tania. In area, you took Sorna Demant to chicken. Avun bunundai saina zeret tsara nataona Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia aza misy adino amin'ny diany ity saoranazy efa fantany tompo fa tsara natao taminao nefa niangatahana amintsika ihany koa dia ny fisaorana fa na misy manome zavatsoanao kinga amin'ny teny hoe misaotra tompoko ao anatin'ny hiratsika dia saintsaina ny fisaorantsika ho an'Andriamanitra
ataovy amin'ny fona tanteraka dia feo ho tompo ao fantsony tiavana Sandra te feo auto aza misy adino zay so rehetra nataony tompo teo amin'ny fiainanao enony amin'ny sona amin'ny ratsy dia aza misy adino zany isory avokoa fa Jehovah dia manana hevitra iverinaytsika hitondra fiadanana zany fa tsy loza mpandrona ray mandray ny amarina anjavavaka fiso Tsika vaoketo Tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana itsika mihetsika ny rano andiany faefatra ny fiangonana Apokalipsy régional Tomasina sy Mangarano Famonjena dia faly malolotra ho antsika itsika ara-panahy lehibe mihetsika ny rano andiany faefatra izany dia manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana Apokalipsy Foibe Mangarano Famonjena marary arvenao arety ny fanelana nenina tao anatin'ny fotoana maro tokantrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribany na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana da hoarisika hitondra an'izany eo anatrehan'i Jesosy amin'ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza donona ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana Apokalipsy Foibe Mangarano Famonjena any Jehovah ny fanjakana fotoana
lehibe afan'andriamanitra manova amin'ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka mahery-vaika izay hoentin'ny mpanompony no olona randriamasolo Jean Norbert koazatara fa mihetsika ny rano Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary homandrakizay any Jehova ny fanjakana
antsika vahoaka eto Tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana etsika mietsika ny rano andiany faefatra ny fiangonana apokalipsy régional Tomasina sy mangarano famonjeny dia faly manolotra ao antsika etsika ara-panahy lehibe mietsika ny rano andiany faefatra izany dia manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena marary arvenao arety ny fanelana ny enina tao anatin'ny fotoana maro tokatrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribany na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana dao ary sika hitondra an'izany eo anatrehan'i Jesosy amin'ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza donoana ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena anjehova ny fanjakana fotoana lehibe ahafahan'Andriamanitra manova amin'ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka mahery vaika izay hoentin'ny mpanompony no olona randriamasolo Jean Robert koazatara fa mietsika ny rano Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay anjehova ny fanjakana antsika vahoaka eto Tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana etsika mietsika ny rano andiany faefatra ny fiangonana apokalipsy régional Tomasina sy mangarano famonjeny dia faly manolotra ao antsika etsika ara-panahy lehibe mietsika ny rano andiany faefatra izany dia manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena marary arvenao arety ny fanelana ny enina tao anatin'ny fotoana maro tokatrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribany na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana dao ary sika hitondra an'izany eo anatrehan'i Jesosy amin'ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza donoana ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena anjehova ny fanjakana fotoana lehibe ahafahan'Andriamanitra manova amin'ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka mahery vaika izay hoentin'ny mpanompony no olona randriamasolo Jean Robert koazatara fa mietsika ny rano Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay anjehova ny fanjakana antsika vahoaka eto Tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana etsika mietsika ny rano andiany faefatra ny fiangonana apokalipsy régional Tomasina sy mangarano famonjeny dia faly manolotra ao antsika etsika ara-panahy lehibe mietsika ny rano andiany faefatra izany dia manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena marary arvenao arety ny fanelana ny enina tao anatin'ny fotoana maro tokatrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribany na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana dao ary sika hitondra an'izany eo anatrehan'i Jesosy amin'ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza donoana ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena anjehova ny fanjakana fotoana lehibe ahafahan'Andriamanitra manova amin'ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka mahery vaika izay hoentin'ny mpanompony no olona randriamasolo Jean Robert koazatara fa mietsika ny rano Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay anjehova ny fanjakana
tiako olivoko babofoka zany a eny ary babofoka moa ka bebe antenda aketo zay izy mampitigiagiaka rano zay tsy ho lavako rano fa tsy zaby le teny tandrinesina aketo fa mandrosanao ray aman-dreny a za fa reny zareo fo ianao zao nomaly tsy hita fa androany re anao hita misy vaovao lehibe ndray entin'ny paster eto ny feonao mikirintsana fotsiny dia efa manasitrana paster ndao betrany ary dia miresaka ny mahay korana mahay izy io sambatra zay honenany andalovany ara amin'ny sento tsisy toko sy andininy zany fa dia fa korana foana izy ia andaotsika hitsangana hivavaka andalovany ara amin'ny sento azy vavakatsika Jehovah Andriamanitra ray masonao anao ndera anao nilaza anao voninahitra amin'ny fahalebiazana anao hatramin'ny taloha ankehitriny ara-mandrakizay soranao zay ry Andriamanitra io fahalehibe sy mahatalanjo any anaranao mahitsy sy marina ilalanao ry mpanjaka mandrakizay izy ano tsy atahotra izy ano tsy ankalazanao izy ano tsy amme voninahitra anao tompo fahalehibe anao ka tsy misy nitahaka anao mitoy ny lalanay anatin'izao andihany fa efatra izao mativa hifarana sahady tompo satria miazakazaka ny fotoana fa na dia hifarana azy zany tompo ny fanompoana anay dia mbola mitoy hatrany Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro ankehitriny ary mitondra ny fanatitra izay fanaonay hatramin'ny ela izany aevaevanay eo anatrianao mba ho masina eo amin'ny sisa fiandriananao ka ho akasitrahana sofirano zany dia vita be amin'ny zakazaka rehetra ho tahinao ny tokantrano tsiraray avy ao anatin'ity farany taona ity dia mba hazo fitahina aby zay tsiraray avy Jesosy iara hifaly tompo Andriamanitra eo manolona ny zava misy fiainana sy ny kalandre izy efa eto anoloanay volana Desambra ny volana mahafaly indrindra satria ny farana ny taona lava izany taona izany 1970 andro fa tapitra izy mativa ho tapitra nefa zahay mbola nomenao tombonandro lehibe fa dia mideranao zahay mankalaza manome voninahitra anao fa velona tratramin'ny famonjena tompo Andriamanitra ankehitriny ary indraindray zay ny fampianarany teninao satria ny teninao dia fanilo sy fanazavana ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy ary ny teninao dia tsy mba ho levina mandrakizay dia mitenena ary mampianaranay fa voninkiain'ny tompony zanakao ny fanamasina izay fanangatanay teo dia hiteny aminay ampifantoka anay hatrany amin'izao lalana izay efa nitsonao anay izao anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana ary be ny mpanjaka ny tanylay velona mandrakizay no miatranay ny vavaka ho azy ny dera sy laza ho azy ho voninahitra mandrakizay halleloia amen Sabbath of Apocalypse pandresy anao pandresy sika orakoraka be aza ho toerana ary amin'ny anaran'i Jesosy faly mahitanao faly Jesosy mahitanao tezako faly mahitanao anareo ary azany mbo mitarika dia nareo mamaly azy faly Jesosy mahitanao tezako faly mahitanao mamaly nareo faly Jesosy mahitanao tezako raha vo mahitanao misy mikorana koa misy mikorana koa fa dia tahoana moa ao ve ny rahalahy rehetra kokoa-tanana ny rahalahy rehetra ray aman-dreny kokoa-tanana ho an'ny olona rehetra asy vorakoraka be ary ny vehivavy tsy mba hiarabanao kokoa ny vehivavy rehetra asy viteka mafy endry zareo ny tena tsara ny feo atromonao
ny lehilahy tonga dia va mba samy hafa tokoa le feo a. Za rehefa mahita vehivavy be sy be reny ohatrany tena reny le tena vehivavy reny. Fa mihira reny vehivavy be feo reny a. Mahafinaritra mihaino an'le feo vehivavy be sy be reny. Reny zany le tena tonga dia fa namolaka feo ohatran'ny mbola kely reny. Ary reny matetika mifoka sigara. Vaky feo amin'izay izy tonga dia bonjour pasteur. Bonjour wa. Comment ça va pasteur? Oui, ça va bien, merci. Azy tonga dia feo tonga dia za midoboka be zany. Doboko. Rehefa sena manao feo kely reny tsy mahay. Fa misy vehivavy be feo a. Amin'ny tarika Makoma zay nahitako an'izy io, Makoma. Makoma moa le hira zay. Makoma. Fa misy be feo amin'ny Makoma iny. Iza mba mahira Makoma ve? Na. Zany rakamo rô mahazo resaka. Izany. Fa tena misy be feo. Eny ary. Zay no ely fa iaravantsika aminaran'i Jesosy. Fiadanan'ny Tompo amintsika, fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika. Manao kokoa anareo mpitan-dranomasina e. Kokoa anareo. Ndaotsika iaraban'izy ireo. Orakoraka be! Ya, la réunion hatrany Hong Kong na ianare. Hong Kong iny faritra Europeanina sy ny karazany iny na eny daholo. Mahafinaritra e. Etsiky ny rano a. Ary nare koa ny afatra izay nampitaina eto anivon'ny régional Thomasina. Misy moa feedback zany a. Misy nareo milaza nampin'ny fiangonana. Dia maka sitraka anareo sahady satria dia fa zay moa le fiara-miasa manoloana zao azakazaka izao. Ary ny zavatra mahafaly ihany koa dia maro koa zareo ny ampitan-dranomasina no mahery ao anatin'izao mihetsiky ny rano andiany fa efatra Thomasina zao. Tehaka mafy tsika voninahitra ny tompo tena hoe tsy takatra ny saina araka ny zava-misy hoe ny tambazotra no mampita azy a dia voarahin'izy ireo a ny vavaka rehetra izay nataontsika zany ety amin'ity faritra régional Thomasina ity. Zava-dehibe loatra izany satria tsy takatra ny saina ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Tarotsy aloko tsara tamin'ireny BLU reny, niasa tany Amarivoay tamin'izany. Fa tena mangorona iny BLU iny. Allô. Aiza. Maheno. Ah, tsy maheno mihitsy. BLU io. Asa nareo iza mba fanampiasa BLU? Fa tena miramina io. Maheno. Raha resaka tokony ihany fa io dia tena fa taty afara moa zany misy an'ireo telefônina rety a. Mahafinaritra zany satria fitaran'ny teknôlôjia. Ary amin'izao fotoana izao ary tsy takatra ny saina mihitsy. Tena tsy takatra ny saina. Misy fandrina atao bouton fotsiny tonga dia miakatra. Tsindrina indray ny bouton tonga dia efa midina izy. Amin'ny atoandro ohatran'izao izy tsindrina ny bouton dia miakatra ny ambony ihany. Tonga dia salon ambany ao. Tonga indray ny amin'ny alina tsindrina izy dia midina. Salon indray miorina. Ahoza hoe tena enjana. Latabatra sy seza reo bouton fotsiny tonga dia efa miorina daholo tsisy fantatranao zany. Ohatra hoe te hanafana hoe za tsy mananentana mihitsy tonga dia tsindrina daholo ny bouton tsisy ninina ohatrany. Dia bezesy tamin'izay ianao hoe ahitanao zany hoe zany zay raha manentana tsindrina daholo ny bouton tonga dia mivoaka ny salon, mivoaka ny armoire, mivoaka ny anona mivoaka daholo. Hatramin'ny frizidera mivoaka. Ary zavatra mahagaga tonga dia misy sakafo anatina frizidera. Ya, ary ny tena enjana rehefa te hihinana le olona tonga dia fa voaka le frizidera dia misy tanana tonga dia manatsotra dia manao izany ambavany ihany. Mamana le vavany za. Mampiresaka rapazy. Fa zany teknôlôjia amin'izao e. Efa tsy miasa loha lavitra intsony. Ary amin'izao ary ny efa ny olombelona efa tsy miasa intsony fa ny robot miasa. Komandina fotsiny robot, ataovy io rehetrarehetra io, ataovy ny lisan'ny terasoma tsara io robot. Fa tonga dia fa ary tsy malala reraka mihitsy. Vita amin'izay dia ozy ok, c'est fini ozy. Amin'ny tely le robot a. Fa zany ny teknôlôjia amin'izao e. Mahafinaritra zany. Ny vaovao a dia vaovao eto Toamasina moa zany vaovao nisy vaovao avy tao amin'ny CG raha tsy milao a. Iza radama. Tena avy tany nitsangatsangana tany an'iny izy ty tatia Voloana dia tsy haiko nisy tany izay tokony tsy anaovana zavatra zany ao. Dia ireo ankizy ireo no tao. Rehefa tao moa zany dia nahandro tao zany a dia avy eo nisy valan-drano a. Avy eo nalainjareo le vola tao
dia nentina taty ampianarana dia efa vatanana lasary pain lasary dia zay nihinan'ilay pain lasary tratra daholo nefa tsy tany fa zay nihinan'ilay pain lasary zany dia tonga dia efa misy kotikely zay dia ilay kotikely ny loha tongony any afara fa mivody tongony indray no miodina zany ity miodina ary afara dia ity vody tongotra atsy indray no mandeha dia izy fohy kely lava volo be dia rehefa roasana izy zay tsy ala kotikely anaraka tsy ala zay fa nanao maloto tany aminay tany reo noho izany tsy maintsy mila fomba misy moa zany teo akaikinay teo amin'ny devant an-trano teo fangoronan'ny olona fa za tsy tahitra satria tsy mila apokalypse mpiandro no nalaina zany tao amin'ny école tao za tsy tahitra ny antony tsy mahataitra rehefa tapidalakale tsy maintsy maka ty fa zareo moa zany mbola hoe anao fomba dia bon laminy anao tsy mahazo tahitaitra e kalma tsara foana anao mitoejavatra misy asy tonga dia efa besista be aleo anaovako azy non tsy any ahoanao jesosy aza manino jesosy aza miteniteny anefa rany rehefa tsy anina dia mitodika ty foana izy anatin'izay ka zay no vaovao zay ataoko hoe manam-pirofo fa misy ny fanahy ratsy zany azonareo misy zany ny fanahy ratsy fa manam-pirofo koa fa misy koa Andriamanitra zay manala ny fanahy ratsy io alleloia dia tsika tsy tahitra amin'ireny ary zanakitsika tsy voan'ireny tsika nefa nitsangatsangana tany araka tamin'ny koralina tsaroko tsara fa tsy tanora régional azafady indrindra fa tsisy problème ary nanjofotsofoka tany ary tsofoka any amin'ny rehetra indray raha moa tonga dia mitsoaka raha vao mahita atsika tonga dia mitsoaka misy kagna dia fa lasaka voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izay no vaovao amin'ny ankapobeny fa ireo sorantsika amin'ny azakazaka omalytsika dia niresaka mahakasika ny firenena ary dia isorana ny tompo satria na dia tsy teo ary dia teo ihany satria tany Fenarivesta tany zay davitra kely fa dia tonga kaiky moa Fenarivesta ny lalana efa tsara be ny lalanao amintsika ao kokoa anjareo Fenarivesta dia mahafinaritra ao pastera François papa François ny fiangonana manomboka vita mifototra amin'ny fiangonana ndao tehaka mafy aloha fa ngeza be le zareo zany ohatran'ny ty le trano le bebe no ty tonga dia finosa zareo dia fototra vato be zany tsy haiko ray roa telo efatra dimy angamba ny vato be ny ambany ihany miaraka amin'le lamasinina béton be iny filora béton aloha zany tsy haiko béton 10 à 20 ho anareo techniciannareo dia mandeha amin'izay le vato zany hoe le béton zany misy vy anatiny tsy zay le fanaovana azy misy vy anatiny dia miakatra amin'izay le vato be zany ozy longrine ozy hoe ty be hoa raha riana efatra dimy tsy zakan'ity vato ane zany dia efa manomboka mamarina zany reo manomboka olazy zany hoe zay lay fanahy ray miasa miara-miasa tsy maintsy vita ny fiangonana dia vita iny zany dia miakatra any io indray rehefa parpaing mora miakatra kely ny fiangonan'Andriamanitra dia mirary soan'zareo maly moa sady anniversaire amin'ny pastera koa maly papa François zany impolo latsaka roa ny papa latsaka roa 7 izy zany dia tsara fitotona koa zay satria anniversaire zany moa dia tsara fitotona mety tsara mihitsy tsy hoe le anniversaire fa dia ohatrana piraisy ny tompo tao dia fakahita tao anatin'izay zavatra zay dia vita monina tao tany dia alindalina vao tonga koralina raha mbola tratrako teto ny koralina fa nareo fa tsy hitako tsony nareo any andalana any nitazako atsoko hoe nanao hoana mihetsika ny rano tsisy mamaly efa hoana gatsy fantatranareo sy hain'ireo zareo tsonko za koa manao kaskety dia nanao anina be zay ny pastera tany ndraika tsy nafantatra anahy fa izy ty lehilahy ty teny amin'ny arabe miala vonidina amin'ny tômôbila zay jerevana ohatran'izao agatsy fantatrao za koa nanao le solomaso tsy te halala mainty ity tsy fantany mihitsy nasoroko amin'izay solomaso soako amin'izay ny kaskety zay vao fantany afabaraka safa-tsova ray aman-dreny be tonga dia miakoka ray aman-dreny be azafady indrindra ary efa miala ao anaty robe ty zany tena miova nanareo koa tsy nafantatra anahy mihitsy tsisy nafantatra za zany hitanareo anaty robe foana dia fara vao miala ny robe fa miova kely efa tsy afantatry nareo aka ianao na le olona teo amin'le fiangonana fa izy ho ny bandy kely avy iny
bandy kely koa mbola raka tamin'ilay sipa kely raharaha de izy mazazareo sipa kely ve ny rahanao a dia anao rangahy ianao mba manao bandy kely koa anaoko fa tsy hoe sipa kely ny rahanao dia fa rangahy be koa anao tanina tômôbila nisy an'izay dadabe zay rehefa koatran'izao dadabe an'lay ino kisikely zay ty zanako ty ozy isy andeha nanina zany le vehivavy kely vehivavy io zanako ozy isy de io dadabe ozy isy mba andraso zay rehefa koatran'izao dadabe an'lay ino ny poziko tsy dadabe fa za mbola hita zareo dadabe tsy maninona ho azy any fa de fiko foana fa tsy maninona ya fa hitako mitsikitsiky tsara nareo de ampidirina am'izay ny raharaha fa zay ny tany zany de tonga zao matsara sorana ny tompo de ny farany mahatonga na eto misy nareo tena mivavaka mafy mihitsy pastera iza kosa ve de famaranana de anao tsy ho eto zay ohatra ny kivikivy de mivavaka valy mivavaka tsy raikitra ny paroasy an-dranobola fa de eto zany miaraka aminareo a mamarana ity fotoana mietsika ny rano andeha faevatra ity hitanareo fa faly be nareo tena nivavaka nareo ka ny fanojo tamin'ilay fahorena koa la izy ny tena marina efa tsinjoko izy eo satria ny rafozan'ray aman-dreny lolona orlofy a maty de aiza moa na nenjehanao azy ny rafozana levina izy de any a Sainte Marie de fotoana ty tsy afaka forcena be zany raha ohatra ka atao de fa oza tsy maninona de amin'ny heritaona indray oa zany no ataoko amin'ny heritaona andro amin'ny oviana amin'ny heritaona hoaka fa tsisy andro tsony amin'ity e amin'ny herin'ny androany moramanga tapabolana androany vatomandry sao de fa mba manomamona tsika izay ho an'ny vatomandry efa misoratra anarana amin'ny heriny iny farantaona tsisy andro tsony telo sabatany de samy vita ty anina ty amin'ny heriny moramanga tapabolana vatomandry amin'ny heriny farantaona manaraka an'iny collégium tsisy andro tsony ary tena tongotra marina fotoana avo very independence anao tonga de fa very any avo dify ny calendrier tonga de fa amin'ny heritaona indray de frère vatomandry zay ohatriny moa frère vatomandry izy moa zanaka vatomandry ao vatomanoro misy zanaka vatomandry tsika eo atsangano tana zay zanaka vatomandry ao ay tsisy ay tsisy zanaka zatomandry ve tsika zanaka manoro 150 manoro vatomandry zany mety 125 heures zany de fotoana anankiray io fotoana zareo hatramin'izay tsika mbola tsy nanao diabe tany vatomandry tany maro fanesy kely moa zany vatomandry de collégium eo amin'izay le tantara amin'le izy hoe raha vao mandeha vatomandry zany a taraiky ny collégium inona nefa ny tsara vatomandry sa collégium fitahina zany sady vatomandry ny collégium ka ampitaina ihany zay pare a de fa mba manoratra anarana aiza kosa de ho paster rery ve no any vatomandry sy tantara be zany fa mba mezaka zay tratra tsika izy mbola tsy tamy vatomandry hoe efa ambony tanana ary efa maro zany mbola tsy tany zany a naroro zany misy mandeha vatomandry anena ny amenina collégium zao nefa kajinaiko vatomandry alao izy mandry ao eny ary conclusion ndresaka hiditra tsika alatsinareo ampitan-dranomasina aloha fa mbola vaovao taty zany atsozanao fa alefaso am'izay le izy eny ary efa alefa mbola ho avy eo le olona norbert zay tondra izy afaro fa kalma fotsiny aloha tonton kalma milasa ary tsika omaly a makasika ny firenena zay firenena zay moa zany dia mazava-be fa anjeovany fanjakana andao itehaka mafy tsika fa anjeova fanjakana de nanazava teto ny ray aman-dreny de tsy maintsy resy ny olo-masana ary rehefa resy ny olo-masana de samy nangidy za mba nieritreritra hoe hatramin'ny fifidianana hatramin'izay mbola tsisy atsasaky ny herinandro zany sady mitombe 7 koa le izy 7 novambra ny fotoana atsasaky ny herinandro de tsy maintsy mandresy ny olo-masana
dia nitomany ny olo-masina, tomany aby ny olo-masina, tsy maintsy resy iny. Fa ho avy ny fotoana nefa izay nyresahana fa izy no anatanteraka amin'ny faminaniana, Nebokadnezara mpanompoko Jehova. Jereva tsara, lasa inona ny Jehova Nebokadnezara? Lasa mpanompony. Nefa Nebokadnezara zany le ka Babilonianina. Fa nanina natao hoe mpanompony satria io no atanteraka amin'ny faminaniana. Io no ampiasan'Andriamanitra atonga ny mpanompan'Andriamanitra amin'ny fitondràna. Izay rehefa nampahoriana olo-masina zany. Avy eo tsy maintsy hitondra nyity tany be. Io ny andrasantsika io. Ary misy filaharan-tsara zao le men'Andriamanitra antsika hoe lohevitra anatin'ity dia hoe manompo velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia misy filaharana eo amin'ny Efesianina 4:1-20. Efa avy eo azavain'ny ray aman-dreny izy io. Fa misy filaharan-tsara ao. Zany hoe tsika zany tsy afaka midify ny fitantanan'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny. Ozy Andriamanitra. Izy aminareo ozy izy no mba mahafantatra ny avantra izay ho tehiriziko any ambony any. Aiza zao izay tehirizako ny avantra? Fa Andriamanitra mahalala an'izany. Tsy fantatranao aiza ary ny iny izy ity vata mangatsiaka an'Andriamanitra tonga dia andefasany glasy alefa makatiny. Fa izy mahalala an'izany. Rehefa arotsany tonga dia io glasy tsara alefa nety ambony tany ity. Tsapan'le olona, Andriamanitra mahalala an'izany. Izy ozy no marefy an'io ranomasina io. Zany hoe rehefa izy no miteny, maninona ny ranomasina tsy mihoatra amin'ny tany fa etsy amin'ny miami ihany. Manitra manao an'io hoe atreo olony Dora. Atreo amin'ny miami, atreo ihany. Tsy mankaty zany. Tsaroko tsara ny fotoana le tsika tamatafy nandeha nitsoka daholo amin'ny anao pasteur Arthur. Tsoka. Fa izinareo zao, zay efa tia Briqueville. Fa ahoana e? Zay efa tia Moramanga. Eny tamin'izany, zany asa tany Fort Dauphin tamin'izany. Tsaroko tsara, zany Fort Dauphin zanga mitsoka zany, alao ho avy eo zay ho avy ho. Rehefa nanomana an'ireny ihany nefa, nanomana bidon ihany. Ray efatra zany bidon dia avy eo mitsingevanao amboniny eo fotsiny. Zay hoe tondrahanao ary tompo afa dia afa eo. Nato bidon io. Tokotoko ery amin'ny sisiny ery le bidon fa tsy iny zany tena grave fa ianao fotsiny zany sy alao tsoka daholo. Fa lasa aiza nareo zay fa tia ambovy be. Avy be troka fa naro pasteur aiza. Zaho mbola atao am-piangonana. Amin'izao ora zao atao am-piangonana aho e. Tamin'izany fotoanandro zany. Tsika teto masina fa filaharam-be mihitsy pa amin'ny tômôbila sy moto. Andeha hitsoka hono. Dia Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Andriamanitra no hatreo mifetrana izy. Izy zany no malala. Dia zaho koa mino fa tsy maintsy ho avy ny fotoana izay anaovan'Andriamanitra atanterahany zany amin'ity fiangonantsika ty. Fa mahery aloha dia mahatanjaka. Izay efa rentsika. Fa io tsy maintsy ataon'i Jehova amintsika io. Tsy maintsy ho tanterahany Jehova io. Amen. Ho amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity. Ka beta be ny calcul anakajy. Izay manokana tamin'ny Odomaso efa nanao calcul ary. Any amin'ny 2025 ihany raha ny calcul anay teo amin'ny Odomaso. Satria le 70 taona iny. Zaraina roa. Nanao calcul atao dia 2025 ihany zany tsika. Ay, akajon'olombelona ihany zany. Fa fanomeny antsika nefa ny tamin'ny sabata. Ny amin'ny fotoana. Na ny zanaka rozy tsy mahalala an'izany. Fa Andriamanitra fa no mahafantatra an'izany. Ka rehefa tonga ny fotoana dia tonga amin'ilay hira hoe anjaranay indray izao mifaly. Anjaranay izao mifaly. Anjaranay. Tsy hoe anjaranay indray izao mitomany fa anjaranay indray izao mifaly. Misy hiran'izay moa. Misy hiran'izany. Anjaranay izao mifaly azy. Vitany anay mijalo azy fa anjaranay izao mifaly. Ka tsy maintsy ho avy fotoana ifalianao. Ary tsy miandry an'izany fa zao anao mifaly. Me voninahitra le mpanjaka fa mifaly tsika. Ka rehefa mifaly tsika dia ozy ny loha hevitra ary.
velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Zay ny loha hevitra antsika ny any. Velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsapanao ve zany fahatsaran'Andriamanitra zany? Iza mba mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra eo? Avy ambony tsara ny taniny hoe tehaka mafy ho an'i Jesosy e. Tokony ho tsapanao zany fahatsaran'Andriamanitra zany. Satria nahoana? Fantaniana mipetraka mantsy dia zao hoe tsika ne tsy manan-karena paster e. Dia fa za miteny foana hoe atsangano ary ny tananao akavia. Ataovy amin'ny akavia tsy hainao manoratra io mihitsy. Dia zao andao tapahany ny tanana akaviany dia vidiko 5 miliara. Iza ny sa? Alefanao sa tsy alefanareo? Manan-karena sa tsy manan-karena? Tsy andao tehaka mafy fa manan-karena ianao e. 5 miliara tsy miady amin'ity iray ity. Eto aza 5 miliara anao. Na atao hoe 100 miliara raha azafady. Tsy tapahako. Ny dikan'izany misy fahatsaran'Andriamanitra ho amiko sy aminao. Alleloia. Dia ozy izy hoe velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Inona zany hoe fahavelomana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zany? Ahoana Andriamanitra rehefa hoe miantso olona anankiray? Fomba an'Andriamanitra zany dia izao. Andao ne jerevantsika kely ilay fomba an'Andriamanitra io. Atao amin'ity Jaona ity, Jaona 2:10 misy fomba an'Andriamanitra. Jaona 2:10 Tsy anareo no mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo, mba homeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Ao tsy hitehaka mafy voninahitry ny tompo. Io zany le miaina velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Le velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia izao. Ai Jehovah io nifidy antsika. Izy nifidy ahy, nifidy anao, nifidy antsika mianakavy reto eto amin'ity tanàna ny Toamasina ity. Tsy ny olona rehetra fa izy nifidy antsika, zany hoe fomba an'Andriamanitra zany no mifidy olona. Dia rehefa nofidiny dia atao inona? Atsony aloha. Dia avy eo hofaniny. Dia avy eo irahany. Zay zany le fifidianan'Andriamanitra. Andao jerevantsika kely ny Exodus 4 ahitanareo an'izany. Exodus 4. Exodus 4. Andiny voalohany. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy ino ahy na henony feoko izy, fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Ary Jehovah taminy, inona moa iny atananao iny? Dia novaliany hoe tena ty. Ary izy atsopahazo amin'ny tany iny dia natsipiny tamin'ny tany ka tonga menarana dia nandositra Mosesy. Ary Jehovah tamin'ny Mosesy, ainjiro ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny. Dia nanindrana ny tanany izy ka nandray azy dia tonga tena tanany indray izy. Mba inoany ireo fa niseho taminao Jehovah, Andriamanitra ny razany, dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Zany hoe Andriamanitra zany io le miaina fahatsaran'Andriamanitra. Mbola tsy azo ny Mosesy tsara le fahatsaran'Andriamanitra dia namporofon'Andriamanitra ny fahatsarany hoe avianao. Inona moa atananao? Ino atananao ake? Ino? Tehana ty. Ay, atsopazo marao tena aminao iny e? Na tsy dia mivadika menarana. Ngaraina ndraiky andositra, aza mandositra ianao. Tsy mety ny mandositra e. Fa raiso le menarana io a. Raiso eo amin'izay ngaraina. Menarana. Voany raisana tonga dia mivadika tena. Enzana zany fahatsaran'Andriamanitra zany a. Andao hitehaka mafy aloha. Miaina ny fahatsaran'Andriamanitra zany hoe porofon'Andriamanitra fa manana hery, manana force izy. Misy zavatra omeny anao, hoentinao amin'ny fanompoana. Dia misy zavatra koa fanomeny antsika vetsika amin'ny anjara fanompoana, andihan'ny faefatra mihetsika ny rano ty. Zavatra be dia be nomena antsika. Fa ireny ihany ny application antsika. Na tonga ny Joseph Tarika. Na ninona moa na tonga ny Joseph Tarika? Izy tena akaikin'izy foana. Tena akaikin'ny Mosesy izy nijerijery nataony kiako teo. Kiako zao na rehefa nanao an'ity dia tsopazany rano ohatran'izao fotsiny. Pia! Voatao, tonga dia avahany. Hita ngarainy amin'izay. Rehefa lasa amin'izay kiaky, nandramany le izy. Pia! Tonga dia netsika koa. Ok, pasy tsara hoy zany. Zany hoe ao anatin'ny fandahandihan'ny faefatra ny mihetsika ny rano dia nomena antsika
la herin'Andriamanitra sy mipaikady rehetra dia rehefa mampiasa an'io tsika dia io le miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra le voninahitra le mpanjakampanjaka dia nisy tamintsika nampiatra an'izany na raha le zanaka tonga dia efa mivavahana sitrany satria tsy niana any ianao vao nandray an'le menarany dia vadika tena iny rehefa tsara le tena finoana tonga dia vadika finoana tonga dia sitrana dia andramo fa izao fa tsara izy dia andao anao application tsika any amin'ny tany ombanareo any aplikeo ataovy fa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra za zao raha nahita an'ireny alina tefy za moa tsy nahita fa reo zanak'ireo mitantara nanino azy tonga dia fanamboarinareo zany kotikely zany dia lasa miverina miala amin'io zaza eo tonga dia vita fa samy matahotra kotikely tahotra ny kotikely ka le dia tsy sa fa itsika reo efa menantsika ny fahefana rehetrarehetra zay le miaina fahatsaran'Andriamanitra dia manova andramo amin'ny fotsiny fa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zany hoe noporifon'Andriamanitra zany fa manana ny heriny izy dia mbola tsy nino an'izay ihany mosesy maha-olombelona moa tsy maintsy miadevitra foana andiny fahenina dia ho koa Jehovah taminy atsofoy eo tratranao ny tananao dia natsofony teo tratra ny tanany ka notsoany dia indro fa efa boka ny tanany ka fotsy tahaka noram-panala ary izy atsofoy tratranao indray ny tananao dia natsofony tao tratrany indray ny tanany ary no natsofony tamin'ny tratrany dia indro tonga tahaka ny odiny indray ary raha tsy ino anao izy ka tsy hain'ny feon'ny famantarana voalohany dia inony feon'ny famantarana aoriana izy rehefa tsara no porifon'Andriamanitra indray ny faharoa miaina ilay fahatsaran'Andriamanitra mbola tsy ino ihany ve anao zany hoe tamin'ny voalohany zany zavatra opelan-tanana no ningan'Andriamanitra zao ny dikan'izany fiangonana ny zavatra opelan-tananao io ny ataon'Andriamanitra hitahiny anao tsy mitady zavatra sarotra Andriamanitra fa io atananao io no ampiasain'Andriamanitra koraly ianao dia ampiasain'Andriamanitra dia nahazo lavoadoro rehefa tsara tsy mitady zavatra sarotra Andriamanitra nahazo inona le Star Academy oui rehefa tsara zay ampelan-tananao ake tsy mitady zavatra sarotra io zany ny tahian'Andriamanitra anao amen io zavatra tananao io tsy teto ary tehana io zany miainga amin'ny ao an-tanana tsika ohatrina ampelan-tananao manana 100 000 francs anao fa io ampiasao fa tsy lano 100 000 francs anao io mety voanjo ny amidinao dia aveo mivadika kakaoety dia aveo lasa totom-boanjo miaraka amin'ny sase dia aveo miakatra ihany any amin'ny hôtely miakatra lasopy indray dia vadika pizza tonga dia fa restaurant maventy miakatra io ihany raha matoky amin'ny kely io anao dia io tahian'Andriamanitra anao miakatra dia kamafitsika voninahitry ny tompo fa zay le secret dia ampiasao amin'ny finoany fa aza miandry zavatra be da be dia ohatra hoe ny vehivavy zao rehefa fampiresaka fa ny adevitry ny vehivavy ny tsy mba zany ny adevitra ny vehivavy fampiresaka ny vehivavy roa telo fa iny ny adevitra an'zareo ivoja ianao fa atao kopo-bolona ne vojany zany kopo-bolona voja eka fa tsy mba hoe manana vola ohatrinny ianao andao atambatra ny volantsika za ke mba manana 25 000 za manana 10 000 ariary andao atambatra ary farantaona ny andro andao tsika mba varotra glasy ery amin'ny aniny ery dia para le izy mitambatra fa ny afarany lasa orinasa le anao amen resaka kelikely mandeha dia lasa orinasa tsy zavatra tonga dia hoe lehibe ana fa io an-tanantsika io no tahian'Andriamanitra atsika amen manomboka zao zany io an-tananao io tahian'Andriamanitra anao voninahitra le mpanjaka aza miandry zavatra fa io zany tahian'Andriamanitra anao io koba kely eran'ny tanana inona fa lany ve le vary tao anaty barika ritra ve le dilolo tao anaty tavoara dikan'izany dia zao zay le miaina ny fahatsaran'Andriamanitra nisy problème be le izy mianaka nananan'olona trosa mafy zany ananany trosa zany inona ny vahaolana natona mpanompon'Andriamanitra makavilany mbola misy menaka ao dia ararao fotsiny fa tena nakavilany zay faran'izay zokony rao
feno vilany anankiray atao ty koa ny ray feno koa ny ray feno alay fasy daholo le vilany nefa menaka ray litra za miteny anao taiza ary zany ny viny menaka rehetra tsy mety lany tao taiza zay le miaina ny fahatsaran'Andriamanitra e velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra mivoninahitra le mpanjaka ny mpanjaka nefa nanamidy daholo amin'izay afaka nitrosa rehefa afaka nitrosa dia mbola nanana volany nampiasaina miaina amin'ny fahatsarana izy fahatsaran'Andriamanitra tiako koa ianao manomboka an'izao miaina amin'izany fahatsaran'Andriamanitra zany dia aza kivy ohatra tsy manam-bola tsara foana ny tompo e efa tsy manam-bola ianao na mivavaka ary ohatran'ny Jehovah ray dia zany tsisy vola dia mitsorabetsaka e ho atory amainina ary efa misy vola vocabulaire fatipatenina mihitsy ray masina tsara indrindra sy any an-danitro anao midera sy laza mivoninahitra ny fahalehibiazana sorabetsaka Jesosy malalako hoe tiako amin'ny foko manontolo antahinao anambinao alleloia misaotra Jesosy zany hoe samy hafa le vavaka anankiray vavaka tsisy vola ndray vavaka misy vola fa ny vavaka misy vola matavy be mangidy kosa aloha ny tsisy vola mafaitra mihitsy aloha ny tsisy vola ny olona falifaly eo fotsiny iza mba hiantra ny lahy amity fahita an'Andriamanitra velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra tsika rehefa nisy mpianaka zay tsy nanam-bola izy fa mbola ny vavaka ary rehefa nivavaka izy rehefa rava nampahitan'Andriamanitra 100,000 ariary eny an-dalana eny jereo tsara zay le miaina ny fahatsaran'Andriamanitra misy reny mpianakaviana koa tsy kivy mihitsy mianatra ny zanany tonga avy mianatra inona zavatra misy tovy amin'ny tsisy vola tao amin'ny tao tsy nahandro izy zany tsy nahandro sy nanina fa rano mafana ihany nataony miaina ny fahatsaran'Andriamanitra izy ka fatany hoe tsy maintsy anome io Jehovah io amboariny foana ny kovera tonga ny mpianatra zany mieritreritra hoe fa isakafo tonga ny vava andao tsika hivavaka ozy vavaka vita ny vavaka nisy nandondona tao dia zay tonga dia kay olona avy any ambany vohitra ny tonga tao tondra koso vary zaraina roa ny rano mafana nyray amin'ny akoha nyray ampidirana vary vetivety afaka 15 minita tonga dia efa ny sakafo miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra mivoninahitra le mpanjaka zany le miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra reny mpianakaviana matanjam-pinoana fa raha ohatra hoe ianao zany tsy inona vao tonga avy any inona tokony eo rano mafana ary tsy misy tonga ny olona nitondra koso vary avy any eo anao vao hoe ary efa somalaky le rano mafana tia fa finoana lehibe ary efa ohatra ny azononona zany le izy hoe misy akoho any vary zaraina roa ohatra ny rano mafana tonga dia zaraina roa ny afo ray vary ray laoka vetivety io dia fa miaina ny fahatsarana izy fahatsaran'Andriamanitra izy ary natsapan'izany fahatsaran'Andriamanitra zany i Josoa natsapan'izany raha izao sy ny ankonako izy dia nao tsika tehaka mahavovoninahitra to zay le mahatsapa fa velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra tsika zao zany velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsara io Andriamanitra io e alleloia naninona tsika mbola fofinaina io fofinaina mahavelona zay zany natsapan'le rangahy rehefa tany amin'ny hôpitaly izy nasiana oxygène vidiana lafo ny oxygène tonga saina amin'izay ngarainy rehefa velona zaho zay izy rangahy tena hatramin'izay akay zavatra men'Andriamanitra rivotra iainana io tsy mba nahatsiaro azy rehefa ny amin'ny hôpitaly vidiana lafo ny oxygène vao nahatsiaro hoe tena sambatra ihany dia eo vao niovy ngarainy dikan'izany dia zao itsika io dia apetrak'Andriamanitra rehefa natsony dia ny volavolainy dia ny rany amin'izay dia izao amin'izay zany nomeny amintsika satria anatina fataperany nometsika ny rano tsika andeha faefatra dia ozy izy hoe tsika miasa zany Korintianina voalohany toko voalohany 7 dia izao no ambaran'ilay sotra masina Korintianina voalohany toko voalohany dia 7 izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy dia marina ny anjarako fa lava loatra ka dia tsy latsaka amin'ny famezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika andao hitehaka mafy sika voninahitra ny tompo rehefa miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsika nandeha tamin'ny andihan'ny faefatra dia tsy latsaka ny fanomezam-pahasoavana itsika izay nomen'Andriamanitra tsika tsy raikiraiky aby zany hoe nahazo sa tsy nahazo zany tsika nahazo zany tsika nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana e
dia ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao ho avy ny teny fikasana amin'ny sabata. Dia iny zany ho tanteraka amintsika teny fikasana iny hoe io ny fanomezam-pahasoavana ho ataon'Andriamanitra amiko sy aminao. Amenna. Dia izay ilay miaina ny fahatsaran'Andriamanitra zany. Miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zany. Izay fiainana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zay no ho azavaina soresahanao amintsika bebe koa zany. Dikan'izany dia izao. Andriamanitra nifidy asa nifidy anao. Ary nanendry antsika, naniraka antsika mba aharitra amin'ny anjara fanompoana izay napetraka ny Tompo amintsika izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika ny fiadanany. Tehaka mantsika ny voninahitra Tompo. Andao ampandrosoana ray aman-dreny olona hanatevina sy hanamafy ihany koa izay voalaza mahakasika an'izay loha hevitra izay. Eny ary tehaka aloha sika voninahitra Andriamanitra. Faly miarabantsika indray ao anatiny dia takariva ity isaorana ny Tompo fa mbola tsy reraka sika. Taovy mafy ny tehaka aloha voninahitra Andriamanitra. Halleloia. Tonga soa ihany koa ny iraka mpisava lalana ambodiroatra. Mba manasanareo hitsangana arabaina amin'ny fiangonana fa misy ny iraka mpisava lalana. Reny ny mpisava lalana ao ambodiroatra. Ao e, mazahoty ra. Mba sy Josy Baindikely ranga miaraka amin'ny zalahy reto. Atao fantatra zalahy mba misy manana peo ange ao ambodiroatra hoe. Manasanareo ato Elifaso le efa elany zao e. Efa e. Ao, mba miaraka aminareo ry choral mba pipikely eo fa mbola ny arina any anay ny délégation fa asa aloha zao na vizany izy io nahoana fa raha le fiahoany nandresy lahatra zay tena mampiakatra anao velona any an-danitra fa leto ny tsy fantatro aloha fa teny zavatra fantatro fotsiny mahay zavatra ny anay reny zandrikely eo tanany reny. Raiso amin'ny hafaliany izy efa tonga ozy ny ranoroso nefa tsy retrika ohatro mivaromparena. Raiso amin'ny hafaliany izy asivotehaka raha mba ho raisitsika amin'ny hafaliany izy. Zay raha napavy ary nareo mahay mihira miakatra eto nareo manao velomanay amin'ny sabata amin'ilay sabata fitsarana. Io le raha napavy mahay an'ilay sabata fitsarana. Zay, amin'ny sabata mba aloha rehefa aveo zany aloha fa mazahoa toerana fa rehefa le any amin'le anao fanatitra rehefa aveo fa mbola misy lafiny ary teknika kely amboarina. Mpisava lalana ireny. Fa mbola misy sprinter roa farafakely no avy eo a. Taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Raha ny kamianatra dia mitetitetiky ny amonjy mihetsika ny rano ty fa ny sélectionnena na menara aloha. Tsy mety aminareo ny atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Satria mitady alokaloka ao ambadika le hoe amonjy mihetsika ny rano dia tsy hianatra. Manjary ampiady amin'ny ray aman-dreny indray eo raha pitso ravaka pitso raha sanatriany vava misy tsy fahafahampanadinana. Hoe entinareo mandehandeha ilay izy dia lasa tsy afa-panadinana noho kanefa dia zao tsy maintsy ny faiza-mandamina no entina miady. Isaorana manokana ny zaho zao faly satria efa niasa saina mihitsy hatry ny alina ray manontolo. Ahoana nanaovana an'io famaranana io? Kay mahay zavatra Andriamanitra. Taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Halleloia. Miara manomboka dia miara mamarana. Ary tsy ho eto amin'ny firenena malagasy ihany fa aneran-tany iny io e. Taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Ilay mpanompon'Andriamanitra any Mayotte zao. Efa nresahako maro fa mba manao tatitra kely amin'ny zokilahy ato tanàna hoe sorova volombelona izy. Rehefa tonga tany amin'ny fitsarana tany amin'ny Mayotte izy azo an'le zo-pirenena na nationalité. Dia accordé le izy fa zao fotsiny sisa ny teneniny tany. Maka ianao pièce justificatif any Mahajanga. Fa na rapitsy na rafaka pitsy tonga eto pièce justificatif io dia omenanao le nationalité. Ny saotra n'Andriamanitra izy maly. Hoe tena mamaly vavaka Andriamanitra ray aman-dreny fa dia
ho azy ilay nationalité fa ho avy ihany koa mifanampiana rehefa aorina le fiangonandehibe. Alleloia. Eto amin'ny régional Tamatavy. Hatramin'izay mantsy raha vao mbola ohatr'izao nahitan'ny olona antsika dia ve izy dia mba hisy Andriamanitra iazy. Fa ary amin'ny perikôpa antsika ho amboarina tsara ny trano bongin'ny Davida ho izy ny ary amin'ny aminareo. Parapetso trano be mihezinezina. Ampiherikerika izay mandalo. Ary amin'izay fotoana izay fanitsakitro ny olona hiditra amin'izao fiangonana izao. Zay no mahatonga amin'ny teny amintsika hoe réserveo tsara ilay toeranao amin'i Jesosy a. Mba tsy hisy aky eo rapitso fa raha vao mianahana misy maka io sa tsy misy. Ary le maka azy akeriny. Tonga dia alaina akeriny mianahana. Dia monomonina amin'izay le niditra tamin'ny ora voalohany. Zay raha ngaferitoana ny teto fa nareo niditra tamin'ny ora faraika ambin'ny folo indray teny tonga dia miseho mandeha eny aloha. Ka ianao mbola somary varimbarina. Ka tsy mahazo varimbarina tsika fa ny diantsika mandroso hatrany. Ho voninahitry ny tompo ataovy mafy aloha ny te ka voninahitry Andriamanitra. Alleloia. Saorana manokana satria nateo ary ny fikasana sy ny fanaovana dia izao. Tsy tanteraka raha tsy nisy ny sitrapon'Andriamanitra. Na be resaka ny maro ny fampianarana mahaly iny. Anisan'izany ny rahalahako ato rehefa mba nakany amin'ny tany ato amin'ny maraina. Sa tsy zay? Reny izy tsy menatrano variana izy. Hoe ahoana ary ny mahamarina an'izany. Fa ny fiangonana Apokalipsia manaraka ny fitondran'Andriamanitra azy. Ary raha nianatra ny bokin'ny Apokalipsia dia izao nisy famantarana tany an-danitra ary misy famantarana ety an-tany. Izany hoe io Andriamanitra hotomponao izany dia maneho inona? Famantarana. Famantarana anankiroa naseho an'i Jaona raha amin'ny Apokalipsia 12 melohan'ny fanjakan'ilay vehivavy mitafy masoandro. Ary nahita famantarana tany an-danitra aho. Dao mba jerena aloha izany fa Apokalipsia 12 zany. Andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra. Dia vehivavy maninona ozy? Io vehivavy io izany mitafy masoandro ny volana ozy eo amin'ny tongony. Inona moa ny kodiny volana? Mbola fiangonana ihany ny volana. Satria ny asan'ny fiangonana natao hitoriny mazava ao anatin'ny maizina. Fa zao reo fiangonana hitanao reo dia eo amin'ny tongon'ilay vehivavy mitafy masoandro. Izany hoe anaiky an'ilay vehivavy mitafy masoandro. Ary hiteny amin'ilay vehivavy mitafy masoandro fa zao fantatray fa momba anareo Jehovah Andriamanitra. Lesitsika tary amin'ilay tononkirany Solomona ane izany. Hoe ahitan'ireo ny zazavavy tsy hita isa ny mpanjaka vavy empolo dia hiteraka laza ary izy io ozy. Ilay vehivavy mitondra faneva tahaka mitafy ny fahatsara-tare tahaka ny volana. Izany hoe ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra dia amiko sy aminao ary amin'izao fiangonana izao. Ataovy mafy ny te ka raha resy lahatra. Ianao anefa mitafy ny fahatsaran'Andriamanitra. Za zao fa nahazo kila anankiray tamin'izany nisy dia voly tao amin'ny lycée teknika io izany le niteneniko tsika maly teto. Hoe nakany Tanambao 5 dia misy vehivavy tonga dia miditra ao an-tranon'olona fotsiny tsy fantatra hoe iza. Tsy fianakaviana, tsinotsinona ao amin'ilay tonga dia mifampijery. Fa iza moa zany dia vehivavy kely. Dia mararo hono izy io fa andeha hianatra ao amin'ny lycée teknika ao. Dia mitantara ny nahazo azy eo ilay vehivavy hoe fatry ny fakimaly any ihany ny anjera teny an-dalana ny tangoronana ny olona. Tsy fantany io. Fa kioty kely raha vao tratra ny rano zanak'ondry ny alangana ohatrany tsy teoko. Tsisy ady varotra, tsy mbola nametraka an'ilay anatery omby mazava valoha hiala sa tsy hiala. Teny tokana. Tonga dia nialy kioty kely satria nahoana aiza Andriamanitra. Ato amin'ity fiangonantsika ity Andriamanitra. Alleloia.
dia mba jereo le famantarana hita ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafo masoandro ny volana ny eo ambanin'ny tongony misy satro-boninahitra kitana rombony folo eo amin'ny lohany fiangonana mitafo iny manana iny zany satro-boninahitra ore olona ny olona manao ahoana no manana satro mpanjaka mpandresy ho avy zao mondial atsika koa zao anatin'ny quart de finale mimetsiky ny rano raha-petsy ny demi finale amin'ny sabotsy amin'ny finale dikan'izany raha vao mandresy ianao andrano dia mpandresy mandrakizay ianao asivorakoraka be sady be voka izy ary mety zaka mitaraina satria marary fatratra fa fahitera re any an-danitra zany le fitarainana sa tsy re za koa miteny aminao io alahelo fitarainanao etaetanao eo fare eo rehefa voaray any an-danitra fa iverina ny fahagolana merarin'ny olo-masiny ny avandreny asivorakoraka be fa zao nefany melohan'ny anjaka n'ilay vehivavy koa dia hita tany an-danitra fa manana adversaire ka iry zalahy dia niny dragona izany hoe tsy ho avelan'ny dragona moramora ho tonga eo amin'izany toerana zany fa nampiasain'ny dragona avokoa ny taktika rehetra nanabakabaka nanaty rano nambonin'ny tany mba hanakanana tsy hatongavany zany faminaniny zany nampiasainy daholo ny paikady rehetra misy paikady maromaro nampiasain'ny dragona ato fa fahita tany an-danitra hoe io ny adversaire ny tia dia mieritreritra ve ianao fa le Andriamanitra tompoko sy tomponao dia hijery maso fotsiny mieritreritra ve tsika fa ao anatin'izany ady lalovan'ny fiangonana zany dia courage lebra Andriamanitra za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatsaran'Andriamanitra natoy izaho sy natoy izao anao ataovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra halleloia satria nahoana mampiasa le loha fito mihitsy ny drako raha tany amin'ny fianarana amin'ny bokin'ny apokalipsisy dia zao reo firenena mbola ho resahantsika eo ngam' zany any amin'ny deuxième partie ao avoaka amin'ny avy-panao ny izy reo fito ampiasain'ireo koa eto amin'ny tany sy ny firenena fa misy vondrana maromaro nampiasainy anakanana anio fa ny zavatra fatako ary inoko terikopa miteny tsy maintsy ho tanterahana satria eo amin'ny apokalipsy 12 ty zay ngeny tsy hanonona andro dia sisy eo an'Andriamanitra ny hatanteraka an'izany fa raha ny famantarana azo lazaina azo tenenina fa ianao tsy nanana fahasahiana oatra ianao fa zany araka amin'ny hery ra-fahalomanana malala n'izany Andriamantoa hery ra-fahalomanana protocole ny hery ra-fahalomanana rehefa voadaka tany amin'ny filoham-pirenena tsopen'ny hery ra-fahalomanana tsopen'ny hery ra-fahalomanana tamin'izay dia niaraka 27 oktobra 2007 nefa miteny Andriamanitra fa tsy olany hery ra-fahalomanana fianao hoe dia sa iteny tsy olany ianao président ary za tena miteny amintsika misy raha tsy fanara eo mandreny ny mpiara-mivavaka le piray fanantenana amiko ny ara-ny asa tamiko tao no niteneniko tsy olany izy hoa zay sy hery ra-fahalomanana tsy inona nanao fanarahana fatany zany na ianao amin'ny internet ary zany ndray tompona ndraikitra milazaiko zavatra nanako groupe zany fa tsy hoforonina tsy mamenatra no miteny amin'izany hery ra-fahalomanana STIM fa direktera ny Macro manerana ny Madagasikara dia hery ra-fahalomanana zany tsy neken'ny biro politika TIM ilatsaka amin'ny be ny tanànana Antananarivo 2007 eo resahako fa ny filora valomanana ihany ny tia azy fa ny ankoatr'izay tsisy tia azy fa nanana olona ao apetraka ny biro politika ny TIM ho be ny tanànana Antananarivo nanana olana Andriamantoa hery ra-fahalomanana dia nangatabavaka tamintsika rehefa sabotsy ny andro dia andany nareo moa fa mivavaka raha teo dia mba eto mavavaka ary zany re fa manana olana antsika fa mitady tsisy tsotohizana le ezaka fanatsarana Antananarivo nandritra amin'ny 20 volana
dia ny fanarahanay a omeny a ny ato ka namboatra ny zaridaina erana Tananarivo. Io plan masay hitanao amin'izao a plan koa io Ambohijatovo amin'izao natrehan'ny tany sy ny lanitra tena natao io Ramakao Ambohijatovo fa nisy fanavaozana sy fanatsarana tamin'izay. Inona ny zava-nisy? Voafidy ary izy ho ben'ny tanànana Tananarivo, latsaka ho ben'ny tanànana Tananarivo, vadiany a. Za efa navita ny tondra zezika 9 camion teny Masay. Efa nanomboka napetraka ny installation an'ilay fanabokonana ilay fakana azy eo Masay eo. Jerena olona vany any Roibe indray no manao an'ilay asa. Izy tsy miteny aminao inona ny antony. Zany efa ny prometra nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra fa raha azoko marse io anatotra somankato taon'ny eny Ambohimarina. Vitako zany, kinona ny tokony ohatra misy zany ve dia possible. Vita zany satria fiangonako neno amboariko e. Dia raha tahina zany dia nen'izy ny tokony azoaviko ve tsy ny fiangonantsika sa aloha nareo. Mamavoantsika ane ilay tsy finoana. Io zany zao rehefa mba tahina ka ao anatinao ny fitiavana amboary fa atsika io. Endrika aseho eny amin'izao tontolo zao fa voataranga ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany a. Asy vorakoraka be. Voatay ianao. Arotahiny ianao. Vadihany anefa. Netiko tao amin'i Jesosy aloha ny alahelo. Nalazako tamin'i Jesosy ka. Izy latsaka ho ben'ny tanàna voafidiny napetraka ny Timma 27 Oktobra 2007 a. Avany an-drano tapahana namonjy batisa tonga ny tenin'i Jehova tsolany io. Teny tamin'ilay mpiray fa nareo aza mitakosokosona be amin'ny président fa tsolany io a. Sao dia dirananganao satria tamin'ny andro ny Rahery Rafalamanana mahazo 5 alina isan-kerinandro zay a solopre. Dia ny olona moa jamba amin'ny voly. Dia ry zalahy nefa mieritreritra hoe alahelo amin'ilay tsy nikarakara zaridaina. Teneniny tamin'ny Hery Rafalamanana. Nampanatsoana alahady hariva. Sao dia zao anao dia manganesa ty Amboditsiry fa misy ilananao. Tonga ny tamin'ny 1:10 alina zay zay vao voaray. Jereko le mpiray fanantenana dia za. Ohatran'ny hafahafy ty tantara ty. Be dia be nefa mpiara-miasa ao a. Zay ihany no natsoina. Tonga ny Hery Rafalamanana amin'ny 1:10 alina hitanao ohatran'ny vimivindra tsotra ny mahazatra. Antsika tsy ho lava ny resaka fa zao e. Misy zavatra anankitelo resako aminao na efatra dia ny anjaranao mamaly na enina tsy. Ianao ozy ny teny fa hoe tsolany a. Tonga dia ilay zalahy timiko Jodasy. Eto ampelantanako ny ainga any an-tsaiko any. Satria raha vao miteny hoe marina mafy ara ny teniny zany. Tapaka ny tendanao. Ianao nga nanana porofo sa nisy oronam-peo tany. Fa nijereko. Eno hoa zaho no teny amin'izany ary amafisiko indray fa tsolany ianao. Dia zao no teneniny. Ny tarehy ratsy ry zandry ny tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo elana. Tsika zao izy amin'ny heriny. Faraheno ny bainina any ambony zany tapaka ny tentanao. Ary ho simba io asanao io. Fa zao tazomanao zany hevitra ao zany fa zaresahanao aman'olona. Dia za tsy niteny. Fa ty ranamana efa navotako ty indray naneleram-bola namafisinkara indraika teo amin'ny président fa tsolany hony. Nakahala daholo ny olona. Afa-tsy mivady ny Hery Rafalamanana. Efa nikonkonina ny tao hanongana antsika. Aleo le riranga miala fa tena ohatra mamoatsapina. Fa i madamo voangy vady ny Hery Rafalamanana. Hitady olona hiaraka amintsika raha atao izy olona efa malala ny sekret ato anatin'ny tranontsika indray no andeha horohana fa zao alao izy eo. Efa tsy mety aminao izy dia alao izy hiaraka amiko. Alao zay sisa no miaraka foana isan'andro isan'andro fa alao izy tsy hiaraka aminao. Navotany Jesosy a. Mafy ny tehaka aloha voninahitran'Andriamanitra. Halleloja.
nanomboka teo a dia tsy nahazo niditra makany an-tranontsony fa rehefa mandeha metsemo madamo dia mandray eo am-bavahady dia lasa rehefa tonga mifanomezana vola tsy anisan'le nahazo fa mafy be mandresy ny fitiavam-bola fa resaka ka resaka hoe rehefa tonga ifanomezana io dia ianao tsisy resahany zany ka mora hoe rehefa tonga akoatry ny karamanao dia ny olona milahatra tamin'izany mbola reny 5,000 reny dia ianao zany ry ampipetrahany ary maheno kasosoka amin'ny fotsiny dia makasaina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fa io tsisy makany aminao na ray ary maheno kasosoka lavalava zany ao tena tsy latsaky ny 20 zany azozala zany zany efa ty tsy nahazo na ray ary dia raha misy manome anao anankiray le nareo koinge amin'ity fivavahana ty idirana angano ihany nareo mifarany te mba ataonareo solon-tsakafo dia zay manome ny ratsy fanahy moa vao mainka amin'teko io fa nidirana angano ny apoka ary ny mafy tamiko anatrehany tany sy ny lanitra ny andro ny fifidianana be ny tanàna 12 Desambra 2007 finaly leoko fa za tena miteny aminao andro maromaro a lasa mifadianina ho azy tsy zany nalaika omana fa le anina mihitsy tsy nety niditra tsony ho avy ny 12 Desambra ny olona nefa ny amin'io alohan'ny 12 Desambra efa niarana saina tao amin'ny filoherina falomanana tao ny mpitsara mokadidy amin'ilay hoe fandresena ny eran'ny tanàna zany tena hoe tena mandresy zany efa milaza fa horesy tena amin'ny maha-olombelona ananganako tanana tena ho zay tena njabaka indray ianao inarany napetsopetsona mivavaka teo satria ny olona isan'andro misomebiseby amin'ilay hoe andresy za ery mitahitaina ohatry ny sobakakambodiriana hoe losako tintena losako petra ianao amin'izany toerako zany miakana amin'ny zavatra hitranga amin'ny 12 Desambra hariva no avoka ray manontolo reny ny olona andeha androtsaka fifidianana amin'ny be ny tanàna hoentina amin'ny tomobila hoe za tena nanjoka tena ahoana ary io raha rivio na ianao zao ary eo anatrehany tany sy ny lanitra manome tsy ny tenanao ianao hoe sao dia mba dia volona najapaka ary iny fa tena tonga nindray ny amin'ny 12 alin'ny 12 Desambra tonga va amin'ny madame Joseline mety sinoza iny tompon'io gazety koa torana teo ampivoatokotany voatafiditra tao anaty tomobila dia mivoaka madame Joseline tonga dia torana famenjena dia mivelomina resitsika ozy madame Joseline ary tataka be tany avonsika korazy aheran'ny tokotany teraina Jehova teraina Jesosy le rehetrarehetra nanakorakora tonga dia nijery ahoana ny nalalan'le rifa resika lehibe Jehova asivorakoraka be lehibe io Jehova Andriamanitra ao io nanomboka teo amin'izay dia nanomboka oza hoe tena na dia mpanota tsy mendrika ary mba nampahafantarin'Andriamanitra zavatra maro tonga ny janvier 2010 ny tomany teto hierira fahalamanana fiara-banatratry ny taona tonga dia nanao ranomaso avozina tena mifona ozy tamin'ny zavatra natoko taminao reny fa zaho tsy fantatra ozy ny zavatra nahazo ahy fa mifona satria alohan'ny alako tao aminy dia niteny taminy aho eo anatrehany tany sy ny lanitra satria tao aorianan'izay farisen'izay dia misaraka automatika ny lalana melahy eto amboditsiry ianao fa isy rarao arindrina kely aho herira fahalamanana ny findrana ka ny akadiny ravola iny lalana ho an'ny vato iny zany akadiny ravola eo Ambohijanahary eo satria navita trano tany fa tonga ny raha radio milina eo fa anisan'ny sasen'ny olona orobainy herira fahalamanana fa noho ny amin'ny tenitsika vovonjy izy sy mivady aman-janany ary zay le nampitomany azy teto fa zao
afaka miara-miasa vetsika. Asa vaoarangao sy taizany nahitanao amin'ireny amin'io baiboly io. Le baiboly ny hery Rafahalimanana ohatra ny volamena indray no nitsiririto fa tsy le resaka iresaka ao. Tsara eto ambonin'ny tany tsy mbola nisy baiboly tsara ohatra izany hitako. Saika anao toka tsy hainao ny mampiasa an'io fa atao ty io anaovako azy. Tsy nameny kiosako. Teo izy tany Amerika ny nanamboarako ny teny. Mody nanaovako tena ohatrany tiako ty président tsara ho aza alora nga io mba hanao. Tany Amerika ny nanamboarako an'io izay Rafahalimanana. Tsiriritiko za tena na dia misy arany aza mitsiriritra fananan'olona. Za aloha ny tsiriritako. Fa tsara zany raha baiboly a. Mifelany vola io taratasy ohatra amin'ny volamena. Tena ohatra amin'ny volamena manjeladrelatra mavomavo. Tsara. Rehefa zay zany miteny aminao dia mba alaivo sara etsainy. Efa za zany miteny aminao tsara lizy dia anjaranao mieritreritra. Fa mifelona an'izany baiboly zany ohatra amin'ny volamena sady malefaka nefa mafy. Tanao le zany tsy le ohatr'izao. Taiza ho any nahitana ny teny namboariko tany Amerika io. Nangatahako hatramin'ny farany. Hiara hiasa aminao ihany ary ohatra ka fa zao meo aloha iny zavatra. Tsy nameny hatramin'ny farany. Fa ny tao an-tsaiko hoe raha azoko iny dia isaky ny feonambe. Isaky ny feonambe vao mivoaka fa very io raha vao isaky sabata. Verina vany nakaiza ilay baiboly volamenako nakaiza. Avoay malaky. Isiaka io. Fa tsy nameny le izy. Tiako tenenina amin'izay satria toizako ilay fanazavana. Nanomboka teny nomen'Andriamanitra. Zay le mahatonga ilay apokalipsy nisy famantarana tany. Zany hoe famantarana io resahana ambara. Ary mbola ambara. Alleloia. Fa ny décision farany an'Andriamanitra. Ao hoe vavonina ve le pilina. Ao raga sady andao aloha atao le fanatitra faharoty amin'izay tsika tonga dia tsy tapatapaka ntsony. Manasa n'ity zanako malala vao ambody roatra ity. Efa ela ne za hoe efa ela. Efa lera ho niatra ary mahay nareo a. Zay tena efa mba zaikeo le tapotapoka be. Mba afaka mizesta amin'izay nareo rehefa ny tanàna zany aranira amin'ny feo amin'ny mpandresy. Tsara ny izy miaramira amin'ny artista malazy. Ao ara reo ry zareo roa lahy reo ampiara-peo. Ny fiainana tany dia mandalo ihany. Dia sady manao fandaminana amin'ilay fanatitra izy. Ny fiainana tany dia mandalo ihany. Izay afaranao mba saintrany any. Tsy ho lany any rano ditsan-tany fa haizanao afarany.
ny fahotanany tsy mavondre mampitikizo mandatsaka andavake reste soso tompamonje e mahereza mivavake efa lerany zao efa lerany zao efa miandrinao Andriamanitra ray efa lerany zao efa lerany zao anomananao fiainana mandrakizay zany mbola averinay mbara aminao ndray zany androany fa ho avy Jesosy Lovaina ratsy Dilansai semana satanande Hey Diana na kelkeliani Efa ho avy Jesosy Diftona yamin kelsise Tena kelsis Tini usan Isaya para Raisony ratsy Ando vae sa paradi Efa ler Efa miandrinao Andriamanitra ray anomananao fiainana mandrakizay efa ler efa sasa miandry Andriamanitra ray andovan'le fiainana mandrakizay karo Hey, ambodiroatra mifankatisy olo tena misabalalany miaraka mireo feo mpandresy Alleluia manambaranao efa ler efa ler efa miandry anao Jesosy efa ler lerany zao efa sasa miandry anao andovana fiaina mandrakizay mandrakizay efa ler Devazião do vazar lá no Sané. Oi. ia dia tovy mafy ny tehaka raha falinareo mbola izy jojobo koa raha ho avy eo ny tarehany fotsiny tsy jojobo fa amin'ny feony tena jojobo zay ho avy eo mbola maro no avy eo fa efa ny an-dalana any ary hoentina mambavaka mba ho tonga somatsara ty amin'ity famaranana ity tovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra mazava ho azy zany fa programan'Andriamanitra rano fotsiny ny aterahan'ilay vehivavy mitafy masoandro izay anapaka sy ho tonga mpanjakany tany misy mantsina indray nametraka hoe tandindon'i Jesosy io marina izany fa tamin'ny andro nanoratana ny nanoratany Jaona amin'ny bokin'ny Apokalipsia hoe Jesosy efa ny mivoninany era zavatra efa passé maninona no mbola nampidirin'Andriamanitra indray eo ho situation à venir raha izay nilazana azy fa hijerena amin'ny atao hoe série eschatolozika ilay izy
izany hoe zavatra hitranga amin'ny andro farany. Ary zay mihitsy ilay nahatonga ny Daniela lasa saina. Somary tohizako kely hoe napetraka Andriamanitra tara io tany io izy dia firenena fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany. Dia jerena tokoa Madagasikara nosy faefatra ety ambonin'ny tany. Fa ny mampiavaka azy amin'ny firenena rehetra dia vaovao amin'ny tany faefatra io isy tandroka anankifolo anapaka. Tondra anankifolo hitondra amin'ny tsisy an'izany any Frantsa, na iza manam-pahaizana. Tsisy an'izany any Amerika, tsisy an'izany atsy Komoro, tsisy an'izany atsy. Fa taiza teto ambonin'ny tany nisy solomasina resin'ilay tandroka kely. Tsy teto Madagasikara. Ary napetrany tamin'ny andron'ny Daniela tsara hoe ity io firenena io. Ara-geografia. Mila eo an'io misy famantarana voaloha fa misy problème ao anaty lapan'ny Sosana. Ondry lahy manana tandroka anankiroa ka ilay tandroka faharoa lavalava kokoa raha oharina amin'ilay voalohany. Fa ho totoniny io sio. Osy nefa fanjakana fahatelo ary amin'ny tantarany amin'ilay fahitana hitany Daniela toko fafito andinin'ny faefatra. Fanjakana fahatelo, fanjakana osy. Repoblika fahatelo. Zany hoe fa identifié tao amin'ny Daniela zany fa isy olona ao amin'ny repoblika fahatelo ao amin'ilay fanjakana osy lahy hiverina anoto amin'ity ondry ity. Fa io avy ny tetin'ny tany rehetra io osy io. Io ngely namelezana antsika. Ho avy ny EM. Iny ihany le tao anatiny. Ho tafa amin'izay. Jerena le kolera nefa ambara amin'ny Baiboly fa avany andrefana io ny pota. Avany andrefana nefa masoandro modiny any andrefana. Kolera orange. Apetraka ny arivo io no anoto an'ilay olona masina io. Somary manao rapelina an'ilay maly aza. Fa zao, alohan'ny anoho izako azy. Ary amin'ilay Apokalipsy 12. Raha te ho afaka eo anoloan'ny saindalina Satana. Aloha mba jerena le Apokalipsy 12 kely. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra. Any an-danitra daholo zany famantarana io no mitrany. Ka indro nisy drako namena lehibe manandofo fitsitandroka folo ary misy diadema fito amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny apatelo ny kitana amin'ny lanitra ka mananjery ireny amin'ny tany. Iny lay mianara amin'ny bokin'ny Apokalipsy iny tiako atongavana amin'iny. Fa zao tsy any amin'iny ny tena zava-dehibe ho asongadina. Ary ny drakona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy fiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izay efa hanapaka ny firenena rehetra mitemby ary ny zanany novonjena fainganana karina ho any amin'Andriamanitra. Dia ho any amin'ny seza fiandriana. Efa fantatra ilay drakona ity zany fa ity vehivavy ity no hanana an'ilay zazalahy izay hanapaka. Avy amin'io no tonga avy amin'ny famonjena. Dia izao nitady tous les moyens izy hoe inona no hamononana io. Fa navotan'Andriamanitra any an-danitra ilay zazalahy. Le mpanany io zany mitandindron'i Jesosy io. Fa nefa koa ilay fanjakan'ny Apokalipsy nakarina fainganana an-danitra. Fa manjary irehare ny drakona. Raha izy no ametraka antsika eo. Ary za tena midera manokana ny fahendrenana nanandray aman-dreny lehibe pastera Mayola alohan'ny anoizako kely. Ny fifidianana 2013 eny. Raha nilatsaka dadapaso tonga dia 100 mifandresiny. Tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny enjana rehetra teto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy nahazo ny latsaka. Fa olona iza nanana faminaniana tany amin'ny 2000 ka hoe hitondra amin'ny 2013. Eritreretra fa ny zaza 5 taona tamin'ny 2000 zany ka naheno an'ilay fampianarana. Tonga ny 2013 18 ans manana kara-panondro. Fa raha nilatsaka dadapasy. Iza no mitery aminao fa tsy lany izy. Faminaniana fotsiny konjugely. Baolina efa vita io e. Tsisy ny latsaka raha valo, raha joelina, raha tsiraka, tsisy fahavorina, izay no lazaiko azy. Iza nefa ny olona nanana olona be dia be 2013 zany. Na ny Apokalipsy clandestin tay ary mbola teo daholo tamin'izany.
fa le Andriamanitra nanome an'ilay famantarana le mbola tsy io dia niteny dadapaosy mbola tsy feno le fepetra satria le fepetra mbola mpitondra rony ao aorianany ravalo zay vao milatsaka zay vao azontsika amin'ny fandresena tamin'izany mbola teteza mitra ny tena eo amin'ny olona nanaky-po tamin'izany fa tsy nanana Jesosy tao anatiny kivy satria nahoana efa saika hamaritra tany amin'ny hektara ary mbany volo ery raha vao tonga eo ny fanjakana dia atsika le atsy be ny diso fanantenana fa ny fiangonana apokalipsy miaina amin'ny famantarana miaina amin'ny fitondran'Andriamanitra ary vao nanomboka nampianarina asy ianao dia indro mifaretan'ny iny ny olona masina zany manana faretana sa tsy manana tovy mafiarany tehaka voninahitra Andriamanitra fa zao ao anatin'ilay ady amin'ny drakona misy intelo metaona ny ady ny fomba hoentina mandresiny drakona voalohany ao amin'ilay apokalipsy 20 dia iorahan'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy io alleloia ny anankiray faharoa dia zao ary rehefa hitan'ilay drakona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy nomena elatra roa ny voromahery lehibe andina io elatra roa io mandra-pafana ny tany sy ny lanitra teneniko ianao androany fa fitandremana ny didin'Andriamanitra sy fiazonana ny finoanan'i Jesosy 3 andro sy 3 alina eo raha mbola voatazonao ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy fiazonana ny finoanan'i Jesosy 3 andro sy 3 alina miala maina ny drakona itsika zao anatin'izao mamonjy metsika ny rano zay dia zao matoa zany ianao mitady ho resiny drakona dia mametra fanontaniana mbola velona tsara amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ve ianao fa raha andeha ila hoe didin'Andriamanitra fotsiny na ihany koa fianonan'i Jesosy 3 andro zay ihany Jesosy 3 andro sy 3 alina fotsiny dia anao tsinitsinina ny didin'Andriamanitra tsy afaka mesape ny fanenjehan'ny drakona fa le vehivavy nomena elatra rotaka ny elatra mivoromahery zany hoe tsy adiny drakona eo zany dia maninona adiny fa le fiangonan'Andriamanitra dia le fiangonana apokalipsia voalahatra ao amin'ny fandresena mandrakariva ianao eo tovy mafy ny tehaka raha mino an'izany ianao ary rehefa hitan'ilay drakona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ilay zazalahy ary ilay vehivavy nomena elatra roa ny voromahery lehibe andina no any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitazana azy mandritra ny ninao izy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaka fetrandro zany hoe napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana azo antoka hiarovana anao amin'ny saindaliny Satana mandra-pahatongavan'ilay fotoana voatendry ny tompo hanjakan'ilay zanak'ilay vehivavy mitafy masoandro fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaka fetrandro ane zany arak'ilay ambarany ary amin'ny bokin'ny Daniel hoe mandra-pahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra dia napetraka Andriamanitra teo amin'ny fitoerana azo antoka ilay vehivavy mitafy masoandro fa afaka fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaka fetrandro izy ny bokin'ny Daniel dia iverina ny fahagolana merariny tonga zany ny desision'Andriamanitra hoe eto le desision tsy azo ivalozana fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony ho avy ny vaovao mahafaly tovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra dia jereo tsara ataky siortera zany io natao io nanenjika tetỳ ambany ilay drakona nomena elatra ny dinana azon'ilay vehivavy sa tsy azo tsy ho azo fa inona ndray no nataony namoaka rano ray zalahy fampianarana sao dia mba ho voasarika ihany sao dia mba hanaiky azy ihany fa amin'ny baiboly nametraka no vonjena faingana le vehivavy ny vava ny tana ny telona n'le rano tiako atongavana amin'io raha mbola voazonao ny didin'Andriamanitra sy finoanan'i Jesosy 3 andro sy 3 alina manana ny fomba ny anavotana anao amin'ny saindaliny Satana foany Jehova na iseho amin'ny endrika hery io na iseho amin'ny endrika rano ny olona miorina tsara ao amin'ny Jesosy tsy tratra ny saindaliny Satana mandrakizay zany asivorakoraka be nefa ny tany namonjy ny ravehivavy ka ny vava ny tany ny telona ny rika zay navoaka ny drakona tamin'ny vava
faran'izany dia zao tsisy hevitra tsonotsy ny drakona fa tena tsy ho azo mihitsy ty vehivavy ty. Enjehany aty ty manitana, amoahana fampianarana ty malala fa saindalina satana inona sisany natsiny. Zanak'ilay vehivavy, izaho ianao isika. Zay no mahatonga le hoe miorena tsara. Fa io vehivavy, ty fiangonana apokalipsy ty zany tsoravan'ny drakona mandrakizay. Fa manomboka eo dia ataovy ao anatin'ny sainao sy ny fonao ary ny fanahinao. Fa rehefa zanaky ty fiangonana ty ianao dia adverseran'ny drakona. Zay le eo e. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drakona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa. Izay mitandrina n'inona izy? Sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Fataro zany ny adverseranao. Ary zay le natonga miteny tsika tsy manana adversera olona. Ny hevitra mety tsy mitovy. Fa raha hitovy ny hevitra, tsisy raha vanina. Zay ngeny natonga ny fandravanan'ny tilikambo amin'ny Babely mitovy ny hevitra. Mitovy hevitra hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony, andao hanamboatra tilikambo anohatra an'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra raha vao ray fanonana ny olona dia mamorona saindalina. Ho ampiasain'ny devil, fa andao kororohany. Tsy mitovy toy ny fiteny dia tsy mitovy ny hevitra. Tsy mitovy ny fomba fijery tany amin'ny Genesis 1:20 zany resahako zany. Dia nanomboka teo tsy tanteraka intsony ny saindalina satana. Le vazaha ery miteny André dia lazainy hoe ary vao nanomboka dia fantatry le vazaha ny anarako hoe André a. Ary manamana koa le vazaha. Nefa ninona ny tenen'le vazaha? Fa lazainy fa i André tena fantatry le vazaha ty aho. Tsy mitovy satria samy manana amin'ny fanonona. Fa na izany na tsy zany, aoka ho fantatro sy ho fantanao. Fa ny adverserantsika dia ny drakona. Ary io fomba fiasan'ny drakona io isy foana io raha mbola tsy miverina any amin'ny rahoan'ny lanitra Kristy. Drakona ve dia ho faly hoe ianao fiangonana apokalipsy izao fiangonana zandriny dia ho mpanapaka raha pitso. Andongo karamany zalam-panohatra. Le lazainy hoe maminany sandoka io no amely azy raha pitso le zalahy ty ve? Dia niany teneniko aza mandray ranga. Manana manaova matikamo. Fa na mety aminao na tsy mety aminao io fiangonana apokalipsy izay alanao ny torony mazava eto amin'ny fiangonana eto amin'ny tany sy fireneny ty. Ary io no amerina ny Madagasikara amin'ny laoniny. Halleloja. Ary io ny evin'ny fetanana. Fa mbola mijanona hiram-pirenena izy hatramin'ny 700 makaty fa aoriana ho tanteraka amin'izay sambatra tokoa zay. Hatramin'izao ne mbola mivavaka ny gasy. Tahionao ry zanahary tinosin-drazana ity mba hiadana sy maninona. Fa tsy tanteraka izany raha tsy Jehova mametraka amin'ny mpanompony ao. Ary tonga ny fotoana ary ho avy izany fotoana izany. Tsy ho takona fenina izany fa ho hitan'ny olona. Ary efa manakaiky izany. Kely ny nananao hoe vao efa manakaiky. Analavitra ve mety aminao? Ataovy an'ilay amenina resy lahatra ary. Asy vorakoraka be! Ataovy mafy ny tehaka. Dia reny zavatra ny resantsika maly reny, anisan'ny mitondra makany reny. Anisan'ny mitondra makany reny. Ary marina ireny. Fanambarany ery amin'ny Daniela io firenena io. Fanjakana fahefatra. Potra raha geografia. Fandao ametraka fanontaniana. Maninona ary Madagasikara no nividian'Andriamanitra manokana? Za tena miteny aminao. Misy nianatra filozofia sy nandalina filozofia oatra aho. Nianatra an'ireny ah. Sao dia mitenitetiky ny mivarotra amin'ireny. Fa vao manao citation dia fantatro hoe Thomas Hobbes zany tompon'izany ah. Aza mamoromorona eo raha vao mitenitety amin'ny foana eo. Fa itsika malala. Fa i Daniel, satria miresaka Daniel tsika eto. Fahalalana indray ty ankapobeny. Ny boky fanandroany Daniel, satria aza diny fô amin'ny Daniel toko voalohany. Nampianarina ny fomba Kaldeana Daniel.
Ny fomba ny kaldianina dia ny fahaizana manandro, malala amin'ny fipetraka ny kintana sy ny volana. Izay no natonga ny Daniela natao lehibe ny omby asy. Fa raha zavatra tsisy fantatry Daniela ny fanaon'ny zalahy raha tsy olona adaly ny Nebokadnezara ko laha tsy malala zay bisy-ba amin'ny fanandrona no atao lehibe amin'ny mpanandro. Ary matoa ianao lehibe dia izao nanana fahaizana mampahalalana, zany hoe nanana fanomezam-pahasoavana anankiroa Daniela. Misy ilay nomen'Andriamanitra azy anazy manokana dia malala ny hevitry ny nofo sy ny fahitana. Fa misy le nianarana nandritra ny 3 taona tany Babilôna. Io le fomban'ny kaldianina. Dia ny olona nianatra filozofia malala fa nianarany boky io dia antsoina hoe Satel Habar. Manontany profilozofia. Inona ny atao hoe Satel Habar hoe? Fa boky fanandrona any Daniela manokana io. Dia boky Satel Habar io rehefa tafiditra tany Jerosalema ny Romanina. Haitsika tsara tamin'ny andro Pontio Pilato mba n'iren'ilay haitsika amin'ny tantara reny. Ny Romanina mantsy nindroa niditra tany Jerosalema. Misy ilay niditra tamin'ny taona 220 talohan'i Jesosy Kristy. Dia misy ilay taona 70 taty aorianan'i Jesosy Kristy. Izay nandoro ny tanàna niaraka amin'ny Général Berthe sy ny firongany. Bokin'ny Apokalipsisa. Dia anisan'ny tadiavon'ny Romanina voalohany boky faminaniany Daniela io. Io zany ny tadiavon'ny tandrefana. Ary za miteny aminao, ny tranom-bokina ny biblioteka lehibe indrindra eran-tany dia ao Vatican. Ny soratra nisy hatramin'izay ka hatramin'izao zany dia ao Vatican misy ny tranom-boky lehibe indrindra maneran-tany. Raha te hijery ny arsivana hatramin'izay dia anisan'ny ilaina io. Fa i boky Satel Habar io tompoko no entina nitsoaka taty Madagasikara io. Zay no mahatonga ny mifaritra atsimo atsinana n'iny mahay manandro, mahay mijery skidy satria ny antony. Nandalo teto fa tsy nijanona teto. Ary zay no mahatonga ny amin'ny apahany amin'ny fanaon'ny Malagasy toetra na jiosy, lehilahy forana. Io le amin'ny tahan'ny olona atsika hoe jiosy ny Malagasy. Misy apahany. Fa io na fiainana taty Madagasikara tamin'ny andro nitondrana ny nitsoaka, mbola tsy nisy roplanina. Fa lakana nandeha tamin'izany nasamy. Dia jereo tsara fa ny kontinanta, ny toerana misy an'i Israely ary ambonin'ny Afrika ary. Zay le natonga le hoe raha ny ampitan'ny ranomasina mena, ny ala avy any Egypta ny olona, Egypta zany inge Afrika. So dia adinonao aloha, faritry Maghreb zany, dia ny ampitana akany dia tonga ry amin'ny kontinanta misy an'ny firenena Israely satria Aziatika zany, zany hoe ranomasina manasaraka ny Afrika sy ny kontinanta Azia izay misy an'iny Moyen-Orient sy ny sisa sy ny firongony. Dia izao nentina tamin'ny alalan'ny sambona katy Madagasikara io, zany hoe amin'ny Mahandriamanitra lalitsaina azy. Dia retsy ny eritreritra hoe raha ny ala vato amin'ity tany ity dia tokony aty amin'ny faritry Maghreb na iny Afrika ambony iny farafaratsiny io, fa tsy possible no ahatongavan'io aty satria na ny toetrandro na ny zava-misy tsy ho tonga. Fa taty amin'ity noso Madagasikara ity io no napetraka, fantatry ny manam-pahaizana rehetra eran-tany zany. Ary tamin'ny andron'ny Amiral Ratsiraka resahany foany zany isaky mikabary izy hoe misy soratra any amin'iny faritry Fianaratsoa iny any Israely ny toy. Marika anankiray napetraka le olona tamin'izany, zany hoe nandalo teto izy nitondra ny boky io. Nandalo taty Madagasikara. Fa io nafenina taty io nandritry ny fotoana lava dia lava. Dia rehefa tonga ny fotoana ny lamima ny tany, dia nentina miverina any io satria are-pahasoavana ho an'ny firenena. Satel Habar. Zany hoe le zavatra rehetrarehetra ny afo natao ambadika zany nafenina taty amin'ity firenena malagasy ity. Zany hoe ity firenena malagasy ity dia efa nataon'Andriamanitra ho famonjena ny jiosy. Izay nenjehana sy nompotehana tamin'izany ity notso Madagasikara ity. Ary tsika malala fa ny andron'ny tempolon'ny Solomona dia nalaina taty Madagasikara, fa taty Madagasikara misy hazo maharitra 500 taona voaloha. Io tempolon'ny Solomona nalaza be io nalaina taty Madagasikara nge misy hazo hatramin'ny 1000 taona tsy loa. Io le lazainy zalahy hoe bois de rose, io le
azo mateza be io ary tsy misy an'io afa-tsy aty Madagasikara. Tiako atokavana amin'izany, maninona moa Madagasikara no vonjen'Andriamanitra? Nandray anjara tamin'ny famonjenan'ny Jiosy. Tiany no entin'Andriamanitra. Namboarina ny tempolon'ny Solomona, izay tempolony tenenin'i Jehovah fa ny foko sy ny saiko dia ao na andro na alina. Nandray anjara Madagasikara. Alleloia. Ary raha nampianarana ny bokin'ny Apokalipsy torony mazava maneran-tany, mbola nandray anjara Madagasikara sa tsy nandray? Ataovy mafiarany teka voninahitra Andriamanitra. Alleloia. Dia normal be raha miainga avaty amin'izay no manino? Avaty no mazava. Satria tsika nalala. Fa ny atao hoe fanjakam-pisoronana tamin'ny Mosesy ane, ny firenena 12 tamin'ny fokom-pirenena Jiosy tamin'ny andron'ny Mosesy, dia izao natsangana ny firenena Israely handray an'i Jesosy. Izay ilay hoe teny tonga nofo dia ny aranonona. Aranofo izay. Fary amin'ny Jaona toko 1 ny teny ny azy tsy nandray. Tsy fantatry ny olona izy satria nahoana? Avy any an-tranon'omby. Izy ny teny fa za nahita ny andron'ny Abrahama raina loatra izy ny olona efa mitapy ilay zalahy tiako na tsy ampy 20 taona taiza. Izy namoaka devoly nampahiratra ny mason'ny jamba fa lazain'ny olona demonia no amanaovany an'io. Izay no miseho an'i Mosesy hanangana ny firenen'ny zanak'Israely handray an'Andriamanitra ho tonga nofo dia hiara-honina. Fa ny miseho an'ny fiangonana Apokalipsy hanangana ny fanjakan'Andriamanitra eto tany hanomana sy handray ary hitsenan'i Jesosy fanoroany eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Asivorakoraka be! Ary ty fanjakana malagasy ty natao hoe fanatitra evaeva. Ho asandratra n'izy amin'ny fanatitra evaeva. Ary Andriamanitra ihany tompoko no mahay manao ny farany ho lasa inona. Taovy mafiarany teka voninahitra. Alleluia! Ho avy io ary tonga amin'izany. Asakasakitsika ato anatiny. Fa ny zavatra mampalahelo raha taty amin'ny tantaran'ny zanak'Israely miboaka andray ny mino. Fa le ato anatiny na dia isokatra ravelona. Nareo rangaty aza asiana resaka politika mihitsy rehefa mampianatra fa tena. Nareo ve tsy efa leom-boananana? Zahay tsy leo. Zahay tsy leo. Mba fifaliana ho anay izany hoe ny lehibe anay ny tonga eo amin'ny fanjakana. Taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Mba iony ianao no eo. Eny ihany mba hitiavako an'ilay hiran'ny zalahy namorany hoe raha tombola tsy leo kolokolo isy fitaka aza miala amin'ny taloha ionenay ionenay na manahoana ny filazanao efa io ilay olo ionenay ione antsika io e na manahoana filazanao dia ione antsika. Taovy mafy ny tehaka raha faly amin'izany. Ary io no antsika. Dimy sasany latsaka dimy sady. Alina zao tsy nampatoriany ny alahelo ny zalahy rehetra. Tsy afaka namerina ankeny ankizy Jesosy. Ody Antananarivo zao fa voanao veloma amin'ny feo am-pandresy dia malahelo be hoa. Tsy afaka nanao famerenana ny ankizy. Tena fonako tamin'i Jesosy mihitsy e. Any aparany any ny olona ho no tia tena. Ka sao dia fitiava tena raha le lava be. Za nefa nentina fanapo satria tia ampiorina anao hoe tsy miova amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Ary ilay famantarana ary amin'ny bokin'ny Apokalipsy marina. Ary io famantarana avy any an-danitra fa fantatry ny drakona fa dia manao ny hafany. Fa ilay famantarana any an-danitra tsy maintsy ho tanteraka satria va voalahatra. Ary efa hitany Daniela tamin'izany. Daniela ane izany napahitany hoe ty tany tia le misy an'ilay olo masina hitondra fanjakana. Fa melohan'io misy an'ireto ny parcours tsy maintsy ho lalovany. Ary Daniela raha amin'ilay Daniela toko favalo nandraiky nanavo nandritry ny andro maromaro hoe tena ay izany ty olo masiny tika tena mety ho resy ihany. Ary za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Iny 7 novambra 2018 iny nampiakatra ambony be ny moralako iny. Satria nahoana?
andro inona moa namononan'i Jesosy atsasaky ny herinandro. Dia nizany izy hoy Jesosy te hanaraka dia tsy maintsy milanja ny hazo fijaliana, ka le hazo fijaliana lanjaina tamin'ny andro iny. Tena tanteraka teo 2018 reny daholo ny apoka fa lanjan'ny hazo fijaliana. Raha mbola te hanaraka ary tamin'ny andro atsasaky ny herinandro nanao angaredina ny mpitondra mpanjakana sy ny mpitondra fivavahana. Ary tamin'ny 7 novambra iny atao izay hafatesan'ilay Jesosy ao anatiko sy ao anatinao. Fa raha vao Jesosy ny velona tao anatinao na dia nafanafotaka amin'ny petera renao tsy maintsy nanda ihany, tsy namantsony manomboka eto. Somary idiraka. Sao dia misy manana olana kely aloha tsika tamin'ilay maly satria hiditra lalindalina kely tsika. Lamina tsara daholo a. Ay, sitaovy mafiara ny tehaka ho an'izany milamina izany. Halleloja. Dia izao no izy. Mba hiteny zavatra anankiray indray a. Firy moa nisy amin'ny famantarana naseho amin'ny Mosesy mialohan'ny hatongavany ao amin'ny tany Kanana? 13. Ny famantarana 3 any Mosesy manokana, fa ny 10 tsy hoe tsoany amin'ny tany Kanana moa zany azafady indrindra mialatsiny. Fa famantarana fa miaraka amin'ny Mosesy Andriamanitra. Nanana famantarana anankitelo Mosesy anazy manokana. Izay isorako andray aman-dreny lehibe teo hoe fa natsidiny teo ny anankitelo. Dia haitsika fa ny loza 10 no manaraka. Ny loza 10 anie dia famantarana anaseho teo mason'ny zanak'Israely. Fa tena niona tamin'Andriamanitra tokoa io Mosesy io. Ary ny Egyptianina rehefa niresahana tamin'ny Farao ny momba ny Jehovah dia izao nataon'ny mpanjaka Egyptianina. Fa iza moa Jehovah no ekeko teny. Andriamanitra ny tapokavoany zany, tsy mahalala an'izany. Miavonavona zany ny mpanjaka Egyptiana. Tsy te halala an'i Jehovah. Izy zany ozy no ekeko teny. Anareo any zany. Izao, te hampatsiahanao a. Tsy misy ato amin'ny fiangonana Apokalipsy ve ny famantarana 3 nanana amin'ny Mosesy. Voalohany aloha tanana neny Mosesy. Zay a, natsetika ray aman-dreny teo. Ao ambadiky ny tanana iny na ho fitahiana na ho ozina. Fa zao tady teo, le 3 tao amin'ny Mosesy ato anatiny. Fa le 10 any ivelany. Azonao ve zany resako zany? Ato anatiny zany raha vao tsy mino amin'ny Mosesy ianao ka manandra tanana izy dia anao ho fitahiana na inona. Dia zao, tanana zay. Dia iza mpitondra fivavahana eto ambonin'ny tany somary idirako lalina amin'ny Apokalipsy amin'izay ty resako te. Ny olona manana famantarana eo amin'ny tanany, tondrona ny devoly dia mihetsika. Aiza misy an'izany? Ato amintsika misy an'izany, atao mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Halleloja. Io devoly be fihetsiketsehana io, voatondronao na inona na gesta teknika an'io. Nanao delivrance tena ambato be aho a. Fa enjana koa le pray ataoko anakiroa mihitsy. Indray le gendarme tamin'ny andron'ny colonel tsy tononoko ny anarany satria mbola velona ao tamin'ireny le radio 1009 reny indray. Fa le teny ambato be. Mody natsony le pray fatenana aminatin'ny telefônina malemilemy a ray aman-dreny. Ray aman-dreny a, mba tongava ty ambato be fa misy delivrance ato mba. Zany eteritra fa maivamaiva ny dropaka avany. Aika izy zareo reto ka efa avy nanao ny hafany tao fa tsy ny teny. Jereko bandy boky ombe ny delivrena sady lava. Kabaka la. Tena marina zany e. Le olona mitondra, ndao tsika hoe hiaraka ao. Tonga dia mandehana ianao eo aloha ray aman-dreny. Why zany atiny reto. Tonga dia io le boky mibe reriny. Ianao nga le natsony ireo olona ireo. Miandry anao a. Ahoana ty?
jerenao nefa ny sady ngeza mena notr zany mandra-panisako telo izy dia tsy mila mahitanao eo an'loko a ratsy ny any ireo fa le piray fanantenana hoe mba mitodika zany nitady raha miforo za tsy teny hoe apio ary zalako hiteraka resa be io raha pitsy raha hoe apio ary ka fa tena mandra-panisako telo izy dia zao tsy mila mahitanao anga ianao zany no any mampijaly an'reto fianakaviany reto zany izy vahoana mandra-panisako telo mila mahitanao miala eo a kerominy ampidiry malaky le rahany zanako ndre aloha fa ohatry no ratsy ty tatary ty alefaso le rano malakilaky fa tena nanisa telo tokoa le izy a isa roa telo tonga dia be fiavy avany tonga dia nitsenako tamin'ny rano zanak'ondro sy ny tena tonga dia nekapoka kodo zesy tamin'izay ako zavatra efa ela ny tato efa ela inona ny diranareo tao toka gasy korazy amin'izay vao mitetika ny itsangana ambany so mandray batalazy tapoka ko vao mitady hitraka ambany fa efa ny tanany zany sisy ingeny nanometsika an'izany tovy mafy nitehaka voninahitra halleloia ny anankiray faharoa tamin'ny andro Mosesy dia misy ny tehana kodiny tehana finoana fa amin'ny andro Apokalipsy zay natao hoe point de contact io Andriamanitra io zany dia mampiasa fitaovana ny on'ny voninahitra ho an'ny olona mino ary zany ara-baiboly raha tsy nisy an'izany tato dia mbola mametraka fanontaniana hoe tsy norme ty fiangonana ty fa zany Andriamanitra zany hatramin'ny Jenisy ny tany sy ny lanitra tompoko mampiasa ny antsoina hoe point de contact mampianatra baiboly aho eto fa nampiasa an'izany ry Abrahama nampiasa an'izany fa amin'ny point de contact zao tamin'ny andron'ny Elia kapoty anaovana le kapoty dia kapohana amin'iny ny rano tamin'ny andron'ny Elisa mizara roa sa tsy mizara dia ato amin'ny Apokalipsy koa misy ny point de contact izay ingeny mahatonga n'io rano hotondrony ary zay ny tenenako antsika raha misy zava-baovao dia alao iaingany amin'ny ray aman-dreny lehibe satria izy aloha Mosesy ny aza ihany ny fantako satria point de contact io io ingeny le tondrona ny rano dia tonga raha ary Apokalipsy 11:4-6 zany mena fahefana amin'ny rano apody azo raha dia itsika zao eto fafazana rano raha ny zanak'ondry io fa zao ny aza diny miaro anao amin'ny ratsy io miala eto alleloia fa ianao vao fafy rano koa dia mazava tsara Exodus 24:6 zay rehetra olona zainy Jehova dia ekenay sotaterahanay mampiasa point de contact koa ny fiangonana Apokalipsy zao va miampidiloilo io rano io point de contact io Mosesy ny nanana zany tamin'ny andro Mosesy ny point de contact atehany rehefa manana olana dia ampiasaina ny tehany kapohana vato lampy dia mizara roa araka le nylazay indray man fahatelo tao amin'ny Mosesy fahefan'ny teny io le fampianarana amin'ny bokin'ny Apokalipsy fahefan'ny teny io no mahatonga antsika manandram-bava keto io fa raha amin'ny maha-olombelona antsika impossible ny vahan'ny olona antsika fa ty fahefan'ny ty tenin'Andriamanitra ity no tenenina amiko sy tenenina aminao dia mivoaka ny devoly sitrana ny marary tahina ny fiangonana fahefan'ny teny zany nananany Mosesy zany dia ny Apokalipsy koa manana ny zany raha mbola vrai Apokalipsy ianao vao miteny ianao dia tanteraka ny zavatra rehetra satria Jesosy no nanome an'io fahefan'ny teny io tamin'ny apôstôly tamin'ny andron'ny Mosesy io dia io ary io no ampidirina ao anaty lohana ao anatin'ny metsiky ny rano hoe voabaikinao amin'ny anaran'i Jesosy ny olana
voabaikinao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasairanana, voabaikinao amin'ny anaran'i Jesosy io fitahiana io dia tonga io. Asivorakoraka be. Efa natetiko teto ngeto amin'ny andro voalohany, tsy nanambola aho dia mba mivavabavaka fotsiny komsa. Elaela zay tsy mba nisy nandefa tena mivoly ty anako ty fa ho faty ihany le numéro code ato. Za fotsiny miteniteny eo afaka adany ray niantso l'olona raha tany larenao. Ray aman-dreny, io mba misy goûter kely aloha fa mba ohatra mba nitahina kely ny rahalanao dia mba natsiaro anao dia nandefitra. Ahoana raha ho azy zany le. Ay zany za mipetsopetso nyty zavatra marina le hoe ho faty ihany, ho expiré ihany le kody. Sisy mirotsaka mihitsika. Fa en'Andriamanitra say tsy any. Fa efa niteny ary zay ny tsy tenitenenana foana tompoko. Elao manomboka androany zany no miteniteny foana amin'ny vavanao fa na ny teny avoaka amin'ny vavanao samboriny devoly na ho tanterahan'Andriamanitra. Isako miteny eny dia fahaseranana foana zara nga dia tena kikina mihitsy fa ho avy aminao satria efa tenenin'ny vavanao. Fa manomboka androany ary za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny voninahitra ho antsika le ho antsika na mitady azy tsika na efa miazy tsika na mivarotra tsika. Ampiasaona eny fa efa ny Jesosy na ho fa tonga aminao zay rinao. Fa za nanana tsenana fivarotana fripy zay teny eo anatrehany tany sy ny lanitra rehefa kamo manao asan'ny tompo sy tsy miasa mivarotra fripy ako. Tery apita amin'ny fipitery zany. Fa miteny aho maraina mila 600 000 fa te haka entana vaovao any Andavamamba Jesosy. Fa mandra-paviny amin'ny sivy na 600 000 lasa naka entana 500 000 mibalina lamba 100 000 frena taxi. Fa zao nanomboka teo koa tsy nalafo tsony mandra-paharivony andro. Azoko le fripy dia za mbola nitetiko ny kalabe. Manomboka amin'ny sivy mandra-paviny amin'ny 10 ve tsy mbola ho tsara ny tsenako amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ary aty. Ay efa niteny fa ohatrina ihany no ilaiko. Tsara le fripy fa tsena mijery fotsiny fa tsisy mividy Rapitsondray, za tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy andrama ao anatin'izao quart de finale metsika ny rano zao. Ampiasaondray ny fahefan'ny teny. Ampiasaondray ny point de contact io rano. Eto mantsika mazoto maka rano fa tsy fatako hoe atao inona ohatra ny olona naka rano maly mbola maka rano ray rehefa avy eo. Sa hoe 24 heures ihany zany ny délai an'io rano raha azoko tsara. Eo vozina isan'andro. Fa manana finoana fa miainga amin'ny fakanao an'io rano ny hitahinanao. Isarahany maizina sy ny mazava ary ny zavatra ho ataon'Andriamanitra dia ho tsara foana manomboka eo. Raha mivarotra zany ianao mifoaza maraina dia efa fahazo rano dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy dia teneno alohan'ny alahady eto. Rehefa andeha hody. Raha mpivarotra ianao dia zao manona zavatra ataovy amin'ny vokatry ny finoana amin'ny vavanao fa efa nitenenao ampiarina. Fa tonga dia tanterahan'Andriamanitra io. Tsy ianao no miasa saina ny fomba natanterahany an'io. Fa izy manana ny fomba natanterahany. Etrareo tsara ataoko fijoroana vavolombelona faharoa. Amin'ireny mivarotra lamba ireny mantsy nareo misy lamba ratsy. Dia tao anatin'ilay balina nalainay mainty be daholo ny ankamaroany. Ohatra ny robe mainty tena tsy hitanao hoe ahoana. Efa nanana saina angambo ireo nga atao chiffon. Tao fanasana trano fizany vidy amin'ireo. Netiko mambavaka. Mba handefa azo tsara sitrapo hakan'ireo Jehovah fa misy volona taraiky amin'ireo masokarena. Fa nisy raha matoa tsy fatapeviana vany tonga dia nijery an'ilay izy. Mety amiko daholo eto dia fikambanam-be amin'ny mpamosavy zany tena. Fikambanam-be amin'ny mpamosavy zany kiliny zany. Raha olona ray mety mba ray sy roa. Efa ho efapolo nijereny mety amiko association. Fa za tsy ny raharaha izay fikambanany ihany fa mifantatro lafo ny tsara ny tsenaka. Mba hampiaro zany fa
Narengentsika zavatra tsy lavitra ny fahasoavana e. Fa le finoana ao anatsika somary marefo mahatonga antsika reradraraka. Fa famantarana tao amin'ny Mosesy dia andeha amin'izay ary tsika satria 2000 fa hatramin'ny 2022 firy taona nelanelan'izany 13 matole zalaty hatramin'izao mbola eo mbola ao am'le marika 13 fa tsy hoe forontsy zavatra kisendrasendra zany inge 2000 fa hatramin'ny androany 13 tompoko dia zao reo le famantarana telo momena amin'ny Mosesy zany dia zao ndao jerena indray raha le histoire naloza folo teto amin'ny firenena malagasy. À partir ny 2009 mandrapatonga amin'ity andro an'ity tsisy teto amin'ny firenena malagasy ve ny loza folo. Mba mijery zavatra kely indray tsika eto mijery zavatra hafa. Ahitana hoe mizotra makay izany lalantsika ary io tsisy zavatra foronina izany fa zavatra le mazava be zany le famantarana telo atao anatiny mbola velona sy mahery aleloia. Fa misy koa le famantarana loza folo amin'ity fireneny ity satria ho avoaka ity tsika inge anatin'ny faziny atao hoe fazin'ny Mosesy ny fiangonana apokalipsy maneran-tany. Ny fazy voalohany dia ny fazin'ny Mosesy, ny fazy faharoa araka ny tenenin'ny ray aman-dreny lehibe dia mandalo an'izany dingan'ny Eli zany Davida amin'ny faharoa ary ny fahatelo vo Eli. Tsara ho fantatra zany hoentin'Andriamanitra hiakatra velona mikalesy ianao raha maharitra amin'ny fampony. Tovy mafy aloha mitehaka voninahitra indray. Dia ho hivoaka amin'ny fazin'ny Mosesy tsika dia ho any amin'ny fazin'ny Davida satria Davida le mpiandrondro lasa mpanjaka. Dia zao aloha mba jerena le loza folo ary. Ny telo izay resahako izay famantarana telo ho an'ny ato anatiny. Fa ny famantarana folo ho an'ny any ivelany. Ary marina foana io. Dia nijerevo tsara reto famantarana ireto. Iny zany le resaka tehana aloha iny resahako teo iny ho an'ny tato anatiny dia andao jerena ny loza folo miainga eto amin'ny firenena malagasy. Zany hoe mananomboka 2009 hatramin'ny andro any zany io resahako. Ny famantarana voalohany tamin'ny andro Mosesy anaporofona fa miaraka amin'Andriamanitra dia ny rano tonga rà 2009 tsy nisy an'izany ve teto amin'ny firenena. Vahoaka niosin-drà rano vahoaka maro oka aloha hazava tsara fa sao dia adino indray eto fa tsy hoe rano fampianarana foana. Tsika nianatra amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7 février 2009 ny rà mandrika. Rano tonga inona iny? Tonga rà. Ny loza voalohany izay resahako izay. Ny loza faharoa sahona. Tsy nisy taty Madagasikara ve zany atao hoe radrakam-pozina. Niseho tamin'iny faritry Moramanga iny. Tonga taty Tamatave maty daholo izay sao dia mieritreritsika fa tonga ho azy reny. Ny loza fahatelo moka. Tsy nahita tazo moka tamin'ny faritry Vohipeno manakara mananjara vanga indrano venao. Tsisy zavatra foronina zany. Ny loza fahaefatra lalitra fimonomononana nisy vahoaka nidina an-dalambe tompoko tamin'ny 21 avril 2017 2018. Tsy nahita venao. Fimonomononana raha voaresaka lalitra zany. Vahoaka be nidina an-dalambe tompoko 21 avril ny faran'ny fiangonan'ny fialan'ny Premier ministre tamin'izany dia nametrahana ny Leo Alandry Zalahy amin'ny herinandro.
ao zao dia misy isandray ary zaly alany zala amin'ny herinandro rehefa afaka izy dia hitanao hoe ary tana ny loza fahadimy tao amin'ny tantarany zanak'Israely aretim-biby nisy ny atao hoe pesta porcine, misy ny aretin'omby, misy ny aretim-borona, tsy nahita an'izany ve ianao? Ny loza fahaenina vai, areti-koditra zany vai, fa ela ny ainako ary tsy hoe mbola efa tonga maherezy ianao ray aman-dreny. Dia tavandra ao avansena amin'ny fahaterany ray aman-dreniko ny antsony dadabe tapoka izany izy. Avanseny ny fahaterana ny dikan'izany. Dadabe an'la ahoana zavatra. Mbola tovolahy kely ao amin'ny Jesosy ireny dia tavano avansena sady. Ianao mantsy raha vao atao hoe dadabe dia vao mipetraha tsara amin'izay. Mahay koa le zalahy dia tavano ndipy iandro fahafatesana fotsiny amin'izay rehefa dadabe kinatsoana moa nataony dadabe fa anaterana gazety eny fahafinaretany dia anaterana mofo gasy dia tia mafany tsy miditra lalina akoatr'izay. Olona mbola hoentin'i Jesosy any an-dafy dia tadiavin'ny zalahy ho apetraka amin'ny dadabe sady any tanorana makany an-dafy. Zay dadafara mipetraka tsara nareo a. Tsy miaraka aminay any an-dafy nareo raha tsy efa milamina any. Vazivazy zany fa sao dia loza fahaenina vai. Nisy anikotrotron'olon-dehibe lagaly ny faritra atsimo iny pesta. Amin'ny andron'ny fanjakany Rajao nisy an'izany fa ao anatin'ilay 13 resahako ty a. Ny loza fahafito ny avandra. Orambena mpisondrotra rano nanimba zavatra tsy nahita an'izany ve? Iny faritra atsimo iny ray manontolo matiny ny avandra. Ary ny loza fahavalo ny valala. Io mbola hitanao hatramin'ny androany io. Ary ny loza fahasivy ny aizina atelona. Io le natonga andreny fiboana atelona andro reny ary amin'ny Exodus toko fa 19:20. Ary ao anatin'io aizina atelona io iny le natonga andreny fiboana 3 taona ankarangitana. Aizina atelona reny fa sao dia mieritreritra ianao fa ary reny azo anaporofona hoe misy ve ny maizina sa tsy nisy. Taiza teto ambonin'ny tany atsika tsy hoe mialatsiny amin'ilay raha politika. Voaroroy amin'ny fanonganam-panjakana ny lehiben'ny katolika. Ao anaty maizina anie zany dia tsy mifankalala tsony. Nisy an'izany sa tsy nisy amin'izany? Aiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany hoe hanonga-panjakana dia anao kotikota. Tairo pipitely zalahy fa ahongatsika io a. Le Apollo 21 io resahako aminao io. Ao anaty maizina dia tsy mifankalala. Fa velona akama ihany kay ty mitady anovina any ty. Aizina atelona. Ary tena maizina atelona. Fa zao nefa ny tombony. Raha ry amin'le Exodus toko 19:20. Indro izy sy aizina azo tsapay tanana mandritra ny atelona eto amin'ny tany Egypta. Tsapay ny tanana. Le aizina retsahako eto zany tsy le eritreretinao. Fa zao manjaka ny devoly. Devoly nge io nampanapom-bavan'ny olona etsiromina manao aretina etsiro. Tena hitana maso mihitsy zany ny fanjakan'ny iny. Devoly. Fa zao ny tombony. Ao amin'le loza fahasivy. Ny zanak'Israely ihany no misy ny mazava. Zany hoe mitoetra ao amin'ny zanak'Israely niny. Dia inona raha ny kodin'le mazava amin'ny zanak'Israely? Le raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy le mazava tompoko. Dikan'izany ny tranonao raha vao tsisy an'io tao anatin'ity loza fahasivy ty dia hita le mazava sa tsy hita? Ary rehefa mipetraka teo io, nitsapain'ny tanana le mazava sa tsy nitsapain'ny tanana? Ataovy mafy ary raha niteka. Loza fahasivy ane zany. Ary aza adino fa tao anatin'izany loza fahasivy zany le nametrahana an'le famantarana petrao mitolana-baravara. Fa orinan'io nametrahana an'io raha ny zanak'ondry io dia ho avy le loza fahafolo. Ny loza fahafolo dia zao le tena tian'ny Egyptianina mihitsy no votsitra eo am-pelantanana. Tiany ane ny zanany lahatokana. Fa maty le zanany lahatokana. Nefa zanany lahatokana io zanaky Farao mpanjaka. Tsy teny zavatra maro. Ny première année na aîné zay ilazanao azy. Ny laha matoa dia ho faty.
inona moa ny laha mateo eto amin'ny tany sy ny fanjakana io le mahatonga le raha mateo izy de hoe première dame mateo l'état fary amin'le loza fahafolo izy ny première année mihitsy zany hoe le lohany mety visa dia voireny ny teny faminanina nataon'ny dadapaso sy ny resa mahakasika amin'ny mpitondra fanjakana mbola naveriny zany tamin'ny tapabola fa rehefa ho hitanao zany ho rotongo zany dia ho tsaronao fa ato Jehova ary ho any amin'ny fanatanterahana ny loza fahafolo Andriamanitra satria efa nandalo aizina atelona ary zay angely na tonga le teny faneva 2018 tompoko tandremo fandrao maninona tandremo fandrao maizina le mazava satria ny antony isy aizina zany anakona an'le inona anakona an'le fahazavana ary atelona io raha tari amin'ny andro Mosesy fa misy ny takona ny mazava tao anatiny izy satria rehefa tapitry ny fiboana telo taona angarangidina iny dia inandray ny zavana izy maty le mazavany dia tsy mivavaka atsony izy fa zany efa raha mahita antsika vao maika mirehitra le mazava raha ngahy eto amin'ny fiangonana te asy vorakoraka be amaranako azy na dia mbola saika ho resahako ary le Efesianina 4:11 satria ny tena tsindrino amin'le velona sy miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia zao le mifanompo amin'ny famomezam-pahasoavana zany hoe itsika zany rehefa velona sy miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia mifanompo amin'ny famomeza samy nandray tamin'i Jesosy daholo araka ny fomba an'Andriamanitra nanomezany atsika ny azo zany mba nameny dia mba zaraiko aminareo nareo koa manana dia mba meo ah tsy hoe izao vao miteny meo dia volany ao an-tsaina mba zarao vaovao tsara isaka mba mifanena dia izao raha mifanena amin'ny namako dia iza ny deraina mialoha zany ingeny tokony ho fiainantsika voninahitra ao an'Andriamanitra ray aman-dreny fa nampiasainay le fahefan'ny teny fa tonga dia ohatr'izao ny zavatra nitranga dia fifaliana ho anao ne maheno n'izany zaho zao miantso ary zareo any Komoro miantso an'le hoe tonga mivalim-bavaka hoe piesy anankiray sisa dia ho tonga mivalim-bavaka dia izy moa miteny ho hita hoe any zay atao dia aza miteny an'izany sao dia tsy vita raha hiteny hoe sambo omenao ame fa zao toany ny fiangonan'Andriamanitra ny mangara amin'ny famonjena fa no fiangonana zao tsika dia any ampihana aloha satria nahoana rehefa vita tsara io misokatra manaraka amin'izay ny fitahiana mirotsaka manaraka amin'izay ny fiadanana hitan'ny olona rehetra eto amin'ny régional Tamatave fa fiangonana voatany apokalipsy taovy mafy ny teka voninahitra Andriamanitra amaranako azy fa satry foana iresaka mpanjaka voalohany 2:20 rehefa tsy mino ny mpaminany Jehova ny mpitondra dia ireo le olona inon'ireo ihany no anajabaka azy mpanjaka voalohany 2:20 marina foany teto amin'ny tany sy ny fanjakany ataovy amin'ny 9:40 sy ny manaraka le mpitondra fanjakana zany rehefa resahana zavatra ohatran'ireny dia tsy mino za zao tamin'le hoe eny Ambohijatovotsika 5 Desambra tamin'izany hoe isy areto mandringana mitona ambony andripaka olona maro fa zao ndao iara mba hivavaka eny Ambohijatovo aho angataka ho an'ny firenena afaka teko riko manao ny tenen'ny olona zesta ny nisy ny serasera tamin'izany hoe voasakany zareo ny coronavirus araka le zesta teknika sy le vavana ataony fa mimpaminany Jehova miteny hoe ho avy io tompoka ary voakasika io Madagasikara fa le raha matompanompo sample namatotra Madagasikara tamin'ny lakorany noho ny teny reny nge hevitra reny tena hoe ho vonona tanteraka ty firenena malagasy ty le milaza azo brezilianina le hoe nahita fahitana hoe ndrearian'ny mpitondra na lain'le vazahavavy ny ropilanina dia miala ty avaratra izy makany any atsimo izy makany avaratra dia nataona pozina lakorava ty andrefana makaty dia lasa anoty izy zany hoe faritany zany ty Madagasikara ty nataony lakora ka nkodina lakora inona fahafatesana
Ary zay no mahatonga antsika fiangonana apokalipsy tsy mampiasa lakora satria ny lakora zany na izany izy eto ambonin'ny tany tsy miresaka finoany zany fa fahafatesana. Ary ny azo fijaliana nanomboana an' Jesosy teo ambony azo fijaliana forma iksa fa tsy lakora zany. Ny iksa amin'ny filôzofia romanina rahena foanana tsy misy. Zany ny azo fijaliana arabaky teny. Zay le mahatonga leo kôsena iksa amin'izao indray moa zany zao rehefa bulletin précoce dia tsy nahinona. Kodina iksa any amin'ny tontolo ara-panahy 600. Zay rehetra manao fanarahana amin'ny satana dia mamoaka ny forma iksa io. Zay le mahatonga an'ireny le rehefa ny artista zany rehefa miangainga ny aingam-panahy ka manao indrindra ny art baroque dia ataovy ao anatin'ny sainao fa manao fanarahana amin'ny satana satria ny kody iksa égale 600. Dia ny enina anankiray faharoa manompo Jesosy maty zomay zany ny sisy anankiray faharoa. Dia ny enina anankiray ma 666 azy farany olombelona io. Satria ny olombelona ihany mandray ny marika 720 fa tsy mibiby. Dia ny olona 666 zany tsy maintsy manao fanarahana amin'ny satana mandray an'ilay kody 600. Dia avy eo mino Jesosy maty zoma. Olombelona io fa tsy biby, zay le enina anankiray fa teo. Mba famoahana azy amin'ilay fijeriko zany. Dia rehefa mahita an'ireny le hitantsika le amintsika mantsy raha vao mamboatana iksery anananany ery dia fa 600 reny tompoko. Fa tsara ho ay zany. Rehefa mahita an'ireny artista mampiseho fiantsika ny art baroque sy ny artista malaza manao 600 reny dia ianao zany tokony resy lahatra fa inona io? Manao fanarahana amin'ny satana. Dia rehefa tsy zany zalahy dia le tanana. Fa momby baolina malaza ny artista malaza manana tanana. Manao contrat amin'ny satana kory. Amin'ny maha-apokalipsia antsika zany dia mba asokafo ny masom-panahy jery. Fa sao dia indray andro any hisy olona hanao an'izany eo anatiny hoe maninona ary ty rehefa mideran'Andriamanitra. Satana no manao fanarahana amin'io. Mba mila hay zany fa ao anatin'ny gesticulation nge zany. Io karazana fihetsiketsehana rehetra io misy zavatra le zalahy ty zao rehefa manao an'ity dia ty. Efa nisy hatramin'ny andron'ny Baiboly ny dikan'ity ry Hitler anisany nanao an'ireny. Hitler rehefa mandeha zany raha vao misy olona ery an'Amerika manao an'ilay ohatr'izao Hitler ny dikan'iny tonga dia vonoy. Fa tsy hoe roa sisa tavela. Tamin'ny andron'ny Ravalo izy mbola efatrefatra. Fa neny zalahy ty hoe taloha izaho mivaly fa zao fa roa sisa tavely. Hitler ny nampiasa an'io tanan'io voaloha tonga dia ajedao ny dikan'io taloha. Tonga dia izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena tonga dia vonoy. Teo ravao. Mba tsara hay izany fa tsy hoe. Indray mantsy misy vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa mba makamaka sary ery amoron-dranomasina ery dia. Inona raha ny lokanay androany eo? Inona zany lokanay androany? Vorona ho nisy zany dia ty ve dia miampy orona. Rehefa mba maingamainga ny aingam-panahy ery amoron-dranomasina ery dia. Manao fanarahana amin'ny satana ianao ary le saina atao amin'ny Hitler ny ao aminao. Hitler rehefa mamono dia tonga dia mamono dia mandoro amin'ny afo. Mandringana. Fa ny antsika ty ihany. Dikan'ity Andriamanitra ny tompony teny farany fa sao dia adinonao ary. Zay no mahatonga on va persévérer les yeux sur les. Andriamanitra ny tompony teny farany. Io ihany io. Mba tsara hay zany. E ato amin'ilay mpanjaka faharoa toko fahaenina ambin'ny folo amin'izay. Tezitra ilay fanjakana. Mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andininy enina ambin'ny folo. Ary hoy ny mpanjaka taminy. Impiry no ampianianako anao mba tsy laza na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah fa tsy izay marina ihany. Raha vao mpitondra fanjakana zany ny teneninao dia lazay mifalangy io. Tsy possible ny akaran'ireo eo.
aiza koa ny amarina an'izany. Dia hoy Mikaia satria Mikaia mpaminany Jehova. Hitako fa indreny ny Israely rehetra niely teny amboatra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehova, ireto efa tsy mana-tompo, aoka isamody soamantsara any an-tranony avy. Dia hoy ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata, tsy efa voalazako tao aminao va fa tsy mba mety maminao ny soa izy fa loza ihany. Netsona ny Mikaia tsinona tsinona hoe hiady ny mpanjakan'ny Israely. Dia natsono Mikaia. Nentina teo koa Josafata satria efa niarany asa amin'ny mpanjakan'ny Israely sy Josafata. Dia any misy mpaminany izay zavatra lazain'ilay rangahy iny dia marina daholo natsoina teo. Kananjo loza ny teneniny satria inona ilay loza ny teniny 7 Ary hoy Mikaia, enoy ny tenin'i Jehova. Nahita ny Jehova nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho. Ary ireo marobe rehetra any an-danitra nitsangana teo an-daniny avy dia teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Ary hoy Jehova, iza no itaonany Ahab handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any. Iza moa zany Ahab zany? Manambady ny Jezebela. Ho fantatrao zany raha pitso. Handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any. Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray koa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe, izao no hitaona azy. Ary hoy Jehova taminy, amin'inona nefa? Dia hoy izy, hivoaka ka ho tonga fanahy mandainga ao am-bava mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehova, ho voataonanao ihany izy ka hatateraka ianao mivoary ataovy zany. Ka ino Jehova nanisy fanahy mandainga ao am-bava n'ireto mpaminanao rehetra ireto. Ary izy koa efa nilaza ny loza anjoanao. Sedekia le resahany eo. Verenana any amin'ilay faminaniana tamin'ny janvier 2020 hoe ho avy ny loza azo an'iza moa izy. Sedekia Jeremisy ekany teo zany. Rehefa tsy nino dia ireo le mpaminany ireo ny rahan'i Jehova mifanahy ho tonga fanahy mandainga. Ary zay koa ny tenenako antsika. Rehefa tsy miorina amin'ity famarinana na resy lahatra izay marina 100 isanjato ianao, fa mbola misalasala mevaheva amin'ny finoanao, dia ho avy mifanahy mandainga ho tonga any am-bavan'ireny olona inonao teny ireny ampijabaka anao. Ary hitondranao ho any amin'ny fandringanany ireny. Jereo inge ireny ilay namantsika voataona an'ilay tsy izy tsony ao fanankaria. Dia nahita fampianarana isan-karazany io dia nijapaka. Fa manahoana ny fiainany ireny? Fampitehana sy faharavana. Dia izay koa ty tezitra Sedekia satria nahoana? Tonga dia mifialahan'ny tamaina ny Mikaia tonga dia 220. Fa Sedekia kenana nanatona dia namela ny takolaka Mikaia taminy ka nanao hoe taizany ny alan'ny fanahin'i Jehova tamiko hiteny aminao. Dia omaka, eno hitanao zany amin'ny andro hidiranao amin'ny efitrano anatiny herenao. Ho avy zany ry ava malala ao amin'i Jesosy. Ary rehefa mandeha makany amin'izany zao situation zao. Ny anadama mamanay zao efa nangonana zalasonira ny fahalalako. Melara taontaony teo dia mbola tsy mahay ny trano avotiny tena anao sy mifananao. Fa raha taontaony koa raha hiala eo nga hipetraka fotsiny amin'izao. Dia daholo ny sekre any resiresire. Miara-maty amin'ny Palestine. Izandray aza amin'ny Palestine nalazainy raha. Misy zavatra maromaro manesika tiako lazaina fa aloha hijanona amin'izay ny androany. Fitsondrainy toy ny quart de finale amin'ny baolina mandresy ianao e. Ary na rehefa eo amin'ny voaka-pandresy ananao hoe manasanao hitsangana fa fantatrao ny amiko koa. Dia manasanao ety anoloana fa miaina amin'ny fahatsarahan'i Jesosy tsika. Tompo fantatrao ny amiko tsy miafina aminao ny fiainako. Efa impiry aho no nivoady hatramin'izao nefa sasa-miandry foana ianao. Atolory amin'i Jesosy ny fiainanao androany. Mba hiaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra mandraka arivontsika menakavy. Amen.
ny andrimy mety tonga dia eo aloha mihitsy aza makany arinany fa tonga dia aty aloha. Hoentina mambavaka tsika mba hiaina amin'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Aleloia. Tompo fantatraony amiko. Ataovy ambonimbony kely. Ataovy tsapanao zany androany fa fantany Jesosy ny momba anao io. Ampiasao avokoa ny fahefan'ny teny eo amin'ny fiainana. Amen. Ampiasao ny rano zanak'ondry izay ilay hoe point de contact. Miasa amin'ny zavatra nohariny Andriamanitra anehoana ny voninahiny. Izay natao hoe point de contact fa sao dia hoe inona ndray ary zany. Izay zavatra nohariny ihany no ampiasainy anehoana iny voninahiny. Ary raha petitra raha vakapetitra izao fiangonana Apokalipsy izao mbola ho hitanao zany. Ty fotsiny tonga dia efa mampiasa an'izany ingeny iray aman-dreny lehibe rehefa ilay ohatra neny mihetsiky ny rano reny. Izy any marary izy nga ametra tanana tonga dia milahatra eo fa iny ihany niny na io akanjony io ao. Zay iny moa tonga n'io apetraka ilay akanjo dia misafo anao dia sitrana rehefa miny. Fa manao an'izany ny lehibe atsika. Fa aorianao hitanao indray zany mosara ilay zavoan'ny sery mihitsy amin'ilay mahasositranao. Io zany teo ho sitrana. Fa i Paul nampiasa an'izany. Paul apôstôly marary ny masony dia manoatra zao amin'ilay mosara foana. Fa avy eo iny amin'izay dia mba ianao alaiva zany i mosara feno tay-maso iny. Resa be ngamba raha izany. Hoe lozany. Ataovy amin'ny fonao rehetra sandrato tompo fantatraony amiko. Tompo fantatraony amiko. Tsisy miafina aminao ny fiaina. Tsisy miafina aminao ny fiainako. Efa impiry moa ny voady hatramin'izao. Ny voady hatramin'izao. Nefa sasany andro foana ianao. Nefa sasany andro foana ianao. Ataovy ambonimbony mitoera Jesosy anatin'ny fokanao sady asan-drato ny tananao. Ka levony izao dia izao. Zay tsy asa tananao. Efa ela no nanira. Fa ny ratsy vonano no misosika eo aloha. Fa malemy amora lavo. Manjaka Jesosy eo ato-boky anao. Tompo milanao ny fiainako. Very raha tsy azoninao ny tanako. Fa mandrevo ane ny fotaka ety. Milanao hitantanany ity. Ka na inona ataoko sy ezako. Dia ho zava-poana ireny. Raha tsy anao no miteny. Manantena mbola iaona aminao any an-danitra an'izay Jesosy. Ka ny tananao rono andray ny tanako. Fa ny ota sesena ho reseko hatrany hatrany. Ianao Jesosy eo no anefy izany.
izany resy lahatra fafantatra ny tompony aminy asany rato amboniny ny tananao fa hivavaka ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra nivavaka voalohany délivrance enjana androana andreo fanahy mitondra sakatsakana amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra ny anankiray faharoa vavaka fangataham-pitahina mba hirotsaka amintsika menakavo zany fitahina zany ary toetra amintsika ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fahatelo farany dia zao mba ho azon'Andriamanitra amin'ny tanam-pitiavantsika ka haritra amin'izao azakazaka zao maka toerantsika ray aman-dreny l'olona fa atao zay vavaka zay ny délivrance zany ray aman-dreny pastera dia ny ray lo olona anankiray dia ny ray ataoko le fanotelony teo Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitro indreto izay tompo izay ao anatin'izao fotoana lehibe izao tompo izay vavahana ihany koa ianao milaza fa fanomenanareo fahefana rehetra ary izany fahefana izany tompo Andriamanitra no hoenty mandresy ny fahavalo ankehitriny andro tompo dia ianao ilay tompony hery sy ny fahefana ianaranao amin'ny anaranao fahefanao no entina ny ravaravana daoly zay asany maizina sy ny fahavalo zay fanahy zay mitondra blokazy rehetra zay mbola mitondra sakatsakana na eo amin'ny fitadiavana izany dorana amin'ny afo fanamasinao tsy manam-pahefana fa levony zany tsy manan-kery amin'ny tokantrano ray avy any koa zay manaraka zao vavaka zao ianareo fanahy rehetrarehetra zay misakatsakana ny fitahiana ho an'ireto zanak'Andriamanitra reto levonina amin'ny afo fanamasina dorana amin'ny rano zanak'ondry ianareo levona anareo tsy manam-pahefana tsy manan-kery ianareo fanahy ihany koa zay mitondra anakorotana ato tokantrano ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andorana anareo andravana anareo levona sy potehana amin'ny afo fanamasina anareo dorana amin'ny rano zanak'ondry tsy anam-pahefana toky Andriamanitra fa hiasa ianao hiasa amin'izao zanakao hiasa amin'ny tokantrano hiasa ianao Andriamanitra ka tsy misy masakana zay fanahy rehetrarehetra ihany koa zay mbola ny barazy rehetrarehetra zay mbola mitondra aretina zay mbola mety mitondra zavatra maro samihafa fikorotanana zay mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy miala tsy manam-pahefana ianareo dorana amin'ny afo fanamasina levonareo tsy manan-kery ianareo na fanahy avaizy nareo na fanahy avaizy na fanahy avy any atsimoany na fanahy avy any avaratra na fanahy avy any andrefana na avy any atsinanana dorana nambony tany ambany tany rehetrarehetra anareo dorana amin'ny afo fanamasinareo levona tsy mitondra aretina antsony anareo tsy mitondra korotana anareo miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta levonareo tsy manam-pahefana tsy manan-kery ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny amin'ny fianarana rehetrarehetra ihany koa nareo zay fanahy rehetrarehetra mbola mivarazy amin'ny fianaranao dorana amin'ny afo fanamasina dorana amin'ny rano zanak'ondry ianareo levona afa-panadinana reto zanakao reto manomboka amin'ity taona ity zay fanadinana atao rehetra dia mipasy zany fanadinana zany tompo voninahitrao tsy manam-pahefana ho amin'reto vahoakanao reto hatramin'izao ka ho mandrakizay matoko zay Andriamanitra raha eo fantananao tsy fofa mahavonjy tsy ladalovana ny fofa mahare ka dia mahare ny fitaraina ny zanakao tsirairay avy tompo zay fanahy rehetrarehetra ihany koa zay mbola mibarazy amin'ny asa o ianareo zay mbola mibarazy amin'ny asa rehetrarehetra zay ho ataon'ny zanak'Andriamanitra reto levonareo dorana amin'ny anaran'i Jesosy mantapisakry herinandro dorana amin'ny afo fanamasina levonanao ny amin'ny rano zanak'ondry levona tsy manan-kery tsy manam-pahefana ianareo zay fanahy rehetrarehetra mibarazy amin'ity tamatavy ity zay miteraka azy na amin'ity tamatavy ity dorana amin'ny anaran'i Jesosy mantapisakry herinandro nareo tsy manana fahefana tsy manan-kery amin'ity tanàna ity levonareo rehetrarehetra levona tsy manam-pahefana eto Madagasikara mihitsy ianareo fanahy rehetrarehetra ihany koa
levona zay mitondra fahantraretrarehetra dorana amin'ny afo ny fanamasina le volanony amin'ny ranjana koromata amin'ny sacré randro bob miala ato amin'ny firenena malagasy ity atoko izay Andriamanitra fa hiasy ianao voninahitra ao amin'ny avindrindra fanamasinao dia hidina amin'ny zanakao tsy mena fanaoza fanahy mahery ka dia ampijoro anay mandrakariva ihany koa voninahitra ao amin'ny avindrindra voninahitra ao amin'ny avindrindra voninahitra ao amin'ny avindrindra ny fiadanana sy ny fahasoavana ny fitahianao anie dia efa hitoetra amin'ny reto zanakao reto hatramin'izao ka mandrakizay amen. ao ny iray mandreny lolona anankiray etaeta sy fandriana Jehovah Andriamanitra raha io ankehitriny tompo ianao ny laza fa raha misy rona telo vory amin'ny anarako dia mpivoany aho mino ary izay tompo fa ianao ny iain'ny fanindriny reto vahoakanao reto ianao ny iain'ny etaetan'izy reto satria ianao tompo milaza fa na mbola tsy mangataka izy reto efa fantatrao no azy ireo ka dia ankehitriny tompo dia ianao koa ny efa nyteny fa na inona angatahana reo sy irinareo dia ataovy amin'ny anarako izay rehetra angatanareo ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony fahefanany an-danitra sy ety an-tany no anandratana sy angatana izany fivavaka izany ka dia ho ambinina reto vahoakanao reto izay rehetra zanatsipika alefa ny fahavalo dia tsy anakery tsy anam-pahefana satria ny fahefanao nefa hitokinay sy hijoroanay tompo ka dia mihintsy izay tompo fa ho mpandresy ny vahoakanao tsirairay satria ianao nefa nandresy izao tontolo izao ka dia ny fahefanao Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina io izay efa nandresy ny asan'ny fahavalo rehetra dia efa mpandresy ny vahoakanao tompo ka ninninona any amin'ny varotra sy ny fitadiavana sy izay rehetra ataon'izy ireo dia ho lavorary avokoa noho ny amin'ny fahefanao satria efa nomenanao ny fahefanany an-danitra sy ety an-tany ankehitriny ary tompo dia maro ny zavatra mbola tena ho resahana sy ho tenenina nefa araka ny teninao tompo fa na mbola tsy mangataka izay dia efa homenao izay sahazanay ka dia atolotra ianao ny saotra sy ny dera ny laza sy ny voninahitra mandrakizay ho amin'ny vahoakanao kosa ny famindram-po sy ny fiadanana avy aminao halleloia amen. Jehovah Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra izay any an-danitra telo herinandro ny azaka zahanay nitady ny tavanao teto amin'ity toerana ity telo herinandro nanovoazanay ny fanoloranay teny telo herinandro nanamafisanay ny fifandraisana taminao Jehovah ankehitriny izay dia mangataka aminao manokana azony amin'ny tanam-pitiavanao ny fiangonana tantanao araka ny alehibe nindra fonao ny tsirairay avy ataovy mahita fitihoana trianao izy ka ho azononao haritra hatramin'ny farany ary ataovy mandresy izy Jesosy satria ny mpanaradianao dia mpandresy na andro nalina be deaibe ny zavatra tiany angatahana misehetry ny ara-panahy fa ny angatahanay dia izao mba tsy ho levona ny finoan'ny vahoakanao mba ho velona ao anatin'izy ireo ny teny sy ny fampianarana ary anafaka azy tsy ho andevo ny tsy fahalalana ary zany teny zany tompo dia tonga aina ho an'izy ireo ary fahasalamana ho an'izy ireo mandrakariva ary raha ho avo ny taona kasitrahana ka ho ankalazaina ny fadimy taona no metsika andrana eto amin'ity toerana ity dia hijory vavolombelona mezinezina izy ireo fatateraka taminy avokoa ny zavatra nambara ho voninahitry ny anaranao dia matoky izay Jesosy fianao le tompo ny finoanay no atateraka ny teny fa na kely aza ny andohanay dia ho lehibe ny avaranay ny anaran'i Kristy alleloia amen. Ny anaranao dia aorinina ny anaranao quelque chose éternel dia efa fahazana ranontsika satria efa vonina ny mpanompon'Andriamanitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy eo iza no andeha ampitaina iza no andeha ampitaina iza no mendrika moderana ianao Jesosy ambony lavitra loatra tsy misy avonyoatra ny ananao eo ary mendrika ianao ka moderana ianaranao no ankalazaina ianao Jesosy ianao ambony arany tanana
vovonjy no makamandra zay fanamava aminanaranao menaka ositry ny fifaliana toy ny fisilina fitaovapedina angatana zao amizay riny fandaminana amizay mikorotany fiandanana sy fanavotany fanavazana ny fomba fisainane fananganana ny madiary fiainane Asiburakuraka be atau maaf-maafkan dia kawan lerala ay Arunara jatuh membun keluan rana babe. Para ni Arunara cha. No zeirina om nenaran Jesus. Nenaran Jesus. Mandin quelque chose éternel là, te mandem fafra. Tu te mera comme ça la fafra. Level level. Yom de refrain, yun menjan fafra.
toujours le cas. Il y a des jours où on est plus fragile, mais il y a toujours combat. Le Père nous a promis. Le Père nous a promis de nous garder du mal. Aimerons-les par son esprit. Demeurons-en-lui par son esprit. Ambony tananao fa ianga ny fahafarano eo andrazony. Notre assurance demeure. Notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Aza hidina mihitsy ny tanan'igny ao. Tsy midina raha tsy efa mahazo daholo. La vie est un cadeau. Mais quel enjeu sur nos âmes. Mais quel enjeu sur nos âmes. Racheté par le sang de l'agneau. Racheté par le sang de l'agneau. Laissons brûler sa flamme. On va persévérer. Les yeux sur le Seigneur. Ces couronnes nous sont réservées. Ces couronnes nous sont réservées. Suivons le roi. Sy mbola tsy nahazo aneriana ny manosoa ty andro. Notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre assurance demeure. Notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Sy mbola tsy nahazo mankanesa ty aloha ary nefa nahazo afaka mihembotra ny ariana mba zahon'ny hafandray. Izany mbola tsy nahazo ao mankanesa ty aloha raha misy manana tsy fahasalamana manokana miakara ty aloha. Ianao zay manana etaeta sy fandriana manokana ao amin'i Jesosy ararotiny androany. Mahazaho toerana amin'izay. Manana finoana fa zay rehetra voakasiky ny rano dia ho sitrana, ho afaka, mpandresy, ho tahina, ho ambinina, ary ho lohany fa tsy ho rambana. Zay rehetrarehetra nangatahanao hatramin'izay ka hatramin'izao ka tsy azo dia ho tanterahan'Andriamanitra manomboka androany. Asivo rakoraka be! Zay indray no fotoanantsika androany quart de finale iny demi finale rapitso. Asivo rakoraka be! Mba mena rano kely ray aman-dreny fa ahoana nisy an'izany zaza mamay be zany aloha fa io ve miala daholo ny fanao mitondra rofo rehetra fa sitrany dia système zay miala atonareo rehefa intody kely fanahy ratsy samy hafa zay miala fa mitondra aretina manelingelina ny fo zaza zay sitrana amin'izay nareo tatratoa io
very sy ny fahefany Jesosy Kristy eo amin'ny voninahitra sitrany ty zazy ty amin'ny anarana zay e. Eny ary tonga eo amin'ny fotoana maranana ny fiarahana manompo satria satry foana hoeto raha ny etaetan'ny olona sasany dia tonga dia ho asivo alim-bavaka ho ny androany efa nisy maly dia asivo fanondroany e njary atory ampitoerana eo dia fara noreraka fa dia omena ndray aman-dreny lehibe ny famaranana ny fotoana dia rapitso ndray ny fotoanantsika rehetra efa miakely ny fotoana eo am-pelantanana dia samy miezaka ho tonga hatramin'ny farany amen. Eny ary eny ary vavaka atsika ary vita retoana reny teneny am-pitoerana avy ao zany verina makarantsy manenina vavakatsika Jehovah ray masina vindrindro ideranao zay mankalaza mamy voninahitra anao sorabetsaka fa fataterana fotoana indray tamin'ity androany ity izany no tanteraka dia teto ianao tompo niaraka taminay ampahery an'ireto zanako reto ary indrindra velo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra efa iainanay izany manomboka zao tompo ary tsy mitady zavatra sarotra ianao fa dia ny eo an-tanana eo am-pelantanana dia misaotra anao Andriamanitra ray satria efa niala daholo ireo barazy rehetra tamin'ny fiainanay nomboka zao dia irotsaka ny fitahianao sy ny fahasoavanao fahatsaranao rehetra dia efa irotsaka ao amin'ny zanako ao tsiray avy zany eny tompo ankehitriny ary sarotra dia hoeto foana dia tonga ny fotoana izay isaranay dia indro tononona ny tsodranonao manao hoe Andriamanitry ny fiadanana ny hita sy hamasinareo samy ho tanteraka ka dia aoka rovako fanahinareo ny ainareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoko izay ny fidy anareo ary izy ihany no anefa izany ho azy ny voninahitra mandrakizay Sabat Jehovah Apokalipsy Sabat Jehovah Apokalipsy Pandresy ao pandresy ianao pandresy sika urakoraka be urakoraka faramafy be faramafy be eny ary zay indray no fotoana teto fa dia mirary soa antsika samy tahin'Andriamanitra rahalahy o nabavy eo veloma tompoko
antsika vahoaka eto tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana etsika mietsika ny rano andiany faefatra ny fiangonana apokalipsy régional tomasina sy mangarano famonjeny dia faly manolotra ao antsika etsika ara-panahy lehibe mietsika ny rano e andiany faefatra izany dia manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena marary arvenao arety ny fanelana nenina tao anatin'ny fotoana maro tokatrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribany na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana da ho arisika hitondra an'izany eo anatrehan'i jesosy amin'ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza donoana ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena anjehovany fanjakana fotoana lehibe ahafahan'andriamanitra manova amin'ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka mahery vaika izay hoentin'ny mpanompony no olona randriamasolo Jean Norbert koaza tara fa mietsika ny rano e jesosy no tsy miova omaly sy anio ary homandrakizay anjehovany fanjakana